Wow.
izay fa tsy verina ikatsakany mavino everina ikatsakany tena faenena kaniany ambony any nokendrena nakanianareuka manimanina ikitananu sisa batazanina nakanianareuka manimanina ikitananu sisa batazanina Jesus, Jesus, Jesus nutikwe Jesus, Jesus, Jesus nutikwe Usitinani buruna yenacha Kanitina mandaru kulzanacha Karimasuanu mutiza tanana Kayamulana malikas fenumanana Akamiana reuka manimanina Ikikana usisa matazanina Akamiana reuka manimanina Ikikana usisa matazanina Jesus, Jesus, Jesus notikwe Jesus, Jesus, Jesus notikwe Sinamikitura nutiavina Jesu tupuni nukina sutiavina Na usaru chanilala nambatika Nibijava na boseka chumani batika Natani anjareuka manimanina Nikitana usisa matazanina Natani anjareuka manimanina Nikitana usisa matazanina Jesus, Jesus, Jesus nutikwe Jesus, Jesus, Jesus nutikwe Ikotanya de mandalu sepulifanana Palintima numpunya farma samarana Pangkataba unia fatana marani Wefatila tena tia tamifarani Yakani andareuka manimanina Ikikana sisa batazanina Yakani andareuka manimanina Ikikana sisa batazanina Jesus, Jesus, Jesus nutikwe Jesus, Jesus, Jesus nutikwe Verina ikatsakani wavinu everina ikatsakani tena faenena kanianya muniani nuketena katamiana reuka manimanina ikikana nusisa batazanina katamiana reuka manimanina ikikana nusisa batazanina Jesus, Jesus, Jesus nutikwe Jesus, Jesus, Jesus nutikwe
selatra Vani masoandro mody jaostanana Nadevolana marika sy fenomanana Natamianareo ka manimanina Nikitanano sisa zanina Natamianareo manina Nikitanano sisa batazanina Jesu no tiako Jesu no tiako Amin'narany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina omba antsika menakavy mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina Tanteraka tokoa Isa Mingavy atsika menakavy ary mba hipetraka vetivety Hotoriana traizatraizany ny tenin'Andriamanitra ary anako eran'ny tany tontolo ny famindrampony Révérend Père Vicaire Général Révérend Père Miralay aby ianareo religiosy rehetra tsy ankanavaka ianareo mpiara-miasa rehetra filakevitra ara-pastoraly eto anivon'ny diocèse sy avy amin'ny paroasy rehetra eto Tampon-Tanàna ny Toamasina ianareo laika rehetra manana andraikitra ato anatin'ny eglizy na eo anivon'ny fanjakana sivily sy miaramila ianareo kristianina jiaby tsy fiditsy havahana indrindra ihany koa ianareo izay solotena avy amin'ny archidiocèse tonga miara-mankalaza zao alahady ny famindrapon'Andriamanitra eto amin'ny sanctuaire famindrapon'Andriamanitra Toamasina izao ankafaliana no iarabanantsika mianakavy tonga soa eto amin'ity sanctuaire amin'ny famindrapon'Andriamanitra ity arabaina atratro ny fetin'ny Paka arabaina ihany koa atratro n'izao fety ny famindrapon'Andriamanitra zao atsika rehetra ry kristianina havana ao anatin'ny fankalazana ny taon'ny jobily 520 isika mianakavy ny kristianina manontolo ny eglizy katolika no tononona amin'izany zay etan'ny teny faneva hoe mpivahiny ny fanantenana ary rahantsika mahalala fa fety lehibe fankalazana ny alady ny famindrapon'Andriamanitra koa ny andro anio ary izany famindrapon'Andriamanitra izany dia nankalazaina indrindra eo anivon'ny eglizy katolika noho i Masimbavy Faustine koa mamelary ianareo mba hiresaka fohifohy ny momba azy i Masimbavy Faustine ry kristianina havana dia olona toantsika ny aina toantsika zao ihany nandalo zavatsarotra teo amin'ny fiainany fa nanana ny fahatokisana tanteraka any Jesoa be famindrampo izy tao aminy ny fanantenana sy ny fitiavana tsy natao nampihemitra azy izay rehetra sakatsakana nahazo azy teo amin'ny fiainany nakiny Jesoa taminy fa izy dia eo apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra ary hoy Jesoa taminy fa nyriko ny afantaran'izao tontolo zao ny famindrampoko ary tenin'ny Faustine natao amin'ny diary-piainany dia ny hoe tsy hitsahatra amin'ny fahafatesako akory ny missionako fa fanomboany aza izany rehefa nahita sy nahatsapa ny famendrehan'ity Faustine itya ireo prietra frera laika sasansasany tamin'ny faritry Pôlôna sy Lituanie iny dia nahatsapa izy ireo fa mendrika no asandratra olo-masina
i Faustine. Ka nanomboka tamin'izany ny fanadihadiana tsikelikely makasika ny tantarany. Ary tonga teo anivon'ny fiketrahana masina izany, nefa indrisy fatsonoakena tamin'ny fotoan'androny. Ary nakatona mihitsy aza ny fanadihadiana momba izany. Ny tany Polonina kosa nefa dia namela ireo pretra sy religiosy laika noho ny vavaka sy fanajana ny famindrapon'Andriamanitra ny eveka. Ary taty afara dia Papa Ray Masina Joan Paul faharoa no nanokatra indray ny fanadihadiana. Ary dia nasandratra ny Papa Ray Masina Joan Paul faharoa olo-tsambatra izy ny 20 avril 370 zay alahady manaraka mpaka tamin'izay. Mbola tsy teraka tamin'izany anefa ny fetin'ny alahady ny famindrapon'Andriamanitra ary kristianina havana. Fa ny 30 avril taona 2000 zay nanandratana olo-masina ny Masimbà Faustine dia nambaran'ny Papa Ray Masina Joan Paul faharoa fa ankalazaina manomboka izao manetriketrika ao amin'ny eklizy ny alahady faharoa manaraka mpaka ny alahady ny famindrapon'Andriamanitra. Tsara ny mampatsantsika mianakavy fa 520 taona anio ny nankalazany ny eklizy katolika izany alahady ny famindrapon'Andriamanitra izany. Fety lehibe tokoa izany ho an'izay manana fanajana manokana ny famindrampon'Andriamanitra. Ary miavaka amin'izany ny diocèse ny Toamasina satria amin'ny fankalazana amin'ny fetin'ny famindrampon'Andriamanitra dia hitantaratra ihany koa ny fahazoton'ireo laika religiosy mamangy ity sanktuaire amin'ny famindrampon'Andriamanitra ity. Maro noho izany koa ireo manolotra lamesa ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fahasoavana azon'ireo teto amin'ity toerana masina ity. Koa aza misalasala isika ry kristianina hafa ny mangataka vavaka amin'ny alalan'i Jesosy be famindram-poa fa ho valiny amin'ny vavaka izay ataontsika isika. Tsara koa ny manamarika fa tsy vitsy ireo avy amin'ny diocèse hafa toy ny diocèse n'Antananarivo sy Antsirabe no tonga mamangy ity sanktuaire ity. Ireo roa ireo no tonontsy satria ireo no maro laika mamonjy ao anatin'izany ny mpianatra manao voyage d'étude izay manararoatra manokana mamantatra zany sanktuaire amin'ny famindrapon'Andriamanitra izany. Fa misy koa avy amin'ireo diocèse hafa indrindra moa eto amin'ny archidiocèse ny Toamasina. Feno 10 taona androany no nijoroan'ity sanktuaire amin'ny famindrapon'Andriamanitra ity eto Toamasina. 10 taona no lasa ry kristianina hafa. Fa tsy ho lefy laza na oviana ny fanajanan'i Jesosy be famindram-poa eto amin'ity diocèse tsika ity. Tsarovy koa anefa ry kristianina hafa na fa ny andro anio dia andro manokana sy tena manan-danja satria andro pasoavana ho an'ny eklizy katolika 12 taona androany no nanandratana olo-masina ny Masindà Jean 23 zay vinahitana ny Concile Vatican II ary nanandratana olo-masina ihany koa Masindà Joan Paul faharoa zany hoe niarana sandratra olo-masina izy rolareo tamin'ny 7 avril 420 alahady ny famindrapon'Andriamanitra io androany koa 7 avril 420 ary mbola andro manetriketrika azy goavana ity andro ity satria antsika mianakavy dia eto amin'ity diocèse ity nankalazana manokana atao anatin'ny nanomboka hatramin'ny omaly hatramin'ny azoma ny jaobily ny famindrapon'Andriamanitra eto amin'ity diocèse tsika ity. Koa amin'ny anaran'i Jesosy be famindram-poa no any an-tanana antsika mianakavy ary hitombon-tsaina tanteraka hivavaka araroty ty andro anio ity.
azahoantsika ny fahasoavana rehetra indrindra ny fahazahoana ny andilo zany sy manontolo na ny hoe famelana ny sazy manontolo vokatry ny fahotana izay nataontsika satria dia natokantsika manokana izany alahady ny famindrampon'Andriamanitra izany androany ho fanamariana ny taonjobily ho amin'ny famindrampon'Andriamanitra eto amin'ny diosezitsika. Raha ny tokony ho izy ry kristianina havana dia ny son eminence le cardinal no nitarika izao sorona masina izao. Nefa moa fantatsika ny zava-misy eo anivon'ny Eglizy Katolika maneran-tany fa namoy ny paparay masina François isika ka lasa androma izy niatrika ny fandevenana omaly ary mitoy ny fiaonan'izy ireo iaona amin'Andriamanitra any amin'ny tany masina any angataka zay andimby ny Papa François zany hoe iantrika ny conclave izy ireo ka hoentsika mbavaka manokana ihany koa amin'ity andro an'ity zany fotoana lehibe lalovan'ny Eglizy izany mba isy andimby ny Papa François tena homendrika no vikeran'ny Kristy tokoa zay andimby azy eo amin'izany fiketrahana masina izany. Isaorana manokana ianao Révérend Père Vicaire Général zay nanahiky hitarika izay sorona masina izao ataoko fa fanetretena lehibe no nasehonao amin'ny menakavy amin'ity andro an'ity satria raha araka ny programa efa mipetraka dia hoe andeha hamontsy ny tanora ny laka estany ianao nefa tonga eto ianao navelanao ny tany fa tsy navelanao ity alahady amin'ny famindrampon'Andriamanitra irana amin'reto vondrombavaka apôstôly famindrampon'Andriamanitra eto anivon'ny diotezy dia mankasitraka indrindra ampitiavana no iandrasan'ny reto kristianina marobe anao hitarika izao sorona masina izao ka matanjobily ny tanjobily dia hira ny hira faneva itsika mianakavy manasa anareo zay hiatrika an'izany hira faneva izany hira izany ataotsika manakoako orentany eran-danitra zany hira faneva izany tsara manamarika amintsika fa ity fotoam-bavaka androany ity dia mivantana amin'ny radio télé katolika Masova mandeha ihany koa amin'ny Facebook ny famindrampon'Andriamanitra eto masina ka afaka manaraka mivantana zay sorona masina izao zay tsy afaka manatrika izany dia miroso amin'ny hira faneva ary isika mianakavy. Hitatsika ao amin'ny boky fandaharana pejy faharoa. Trial. Trial. Trial.
fanjakana avelonga ao anatinay fanantena sy fahasambarana amin'ny viavy fanjakana Ivainin fanantenane Ivainin fanantenane Ivain Zaye Ivainin fanantenane Ivainin fanantenane Ivain Zaye Trial. 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 Ry Kristianina havana Trial. zobily rososina zany no kalaza isika androany ankoatra ny fankalazana isan-taona ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny telady faharoa ny paka ity dia ny zobilin'ny tanora maneran-tany ny zatovo sy zobilin'ny famindrapon'Andriamanitra fandamina ny diosety tamin'ny vivorian'ny presa dia nafiana androany
nizobily famindrapon'Andriamanitra ka anatin'ny afaliana anatin'ny fiadanana me Kristy amin'ny evanjely rehefa aveo miatriansika ty fotoana ity na izany zany asa dia mitsangana vetivety sika ziaby miara mitsangana zao angina kely fa mbola anatin'ny fisaonana sika zao nefozoro amin'ny fahalasana ny Papa François dia mangina kely sika nankina amin'Andriamanitra ny fanainy anatin'ny pakalazana ny paka izy no demandry sa mangina kely sika trial trial sotra besaka aokarisika manakavy eky ny fahotantsika ahafahantsika miara-mankalazy mahatanteraka izao sorona masina izao ny antsa fifonana iaratsika amanao tompo o mitalao jereo ao am-boky fandarakira pejy 3 trial 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 Porumpiananga maiziky fenuta nuwindu fatisai ifangatriky aminao tegna panduta ka tsy mendriky nikaiky ny agnaranao kanefa ry tompo iantrao fampanompona trial Katsimekinikeki nyangarngano kanefa ry tompo iantrao fampanumpona mitalawa mitamandre nodisi firenana nalingena kutumpo mionike Santumbu Nangada minawe Famida Famida Nangada minawe Famida Famida Si fialong nani fiangana ye si fanga supirizai manu itiri di pitiavngalo kane fari Kristio iantrao fampanumpona si fanga manu itiri di pitiavngalo kane trial Kristio iantrao Puna Kristio Nitala wanita mandre Berdisi direngana Naningena ku Kristio Nionike Menga zawi Jesuo Yang ada minawe Pamiga trial Yanga Minawe Amiga Juanina
fiainako fa nilitsikiny fagnahy leregny kotsinawako veriagna masopianana manivona folona piasano kanefa ny tompo iantrano fampanompona veriagna masopianana manivona piasano kanefa tompo iantrano amindra fo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra amela ny fahotantsika ka hitonantsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Trial. Ndeha isika hiara-dera ny voninahitr'Andriamanitra ka ny hira ataontsika mandritra izany voninahitra ety an-tany tereo anatin'ny boky Fandaran-kira pejy 3. Trial.
manitwe naisanakundi sanakinirani naisanakundi sanakinirani Kanisa manaona mitafamdai manayanyuta rasisa manayanyuta rasisa Moi azo volombelombolo tany aketo ke mita atao langitra ke tsy atsapategna fô mila mivavaka olo tsisy réseau donc e tsisy olo tsy mivavaka donc ambony tany aketo fô fagnanaovagna asa miavaka ke vavaka fô mila finoagna ary finoagna ke ilagna fagnomezana avy am'Jagnahary Trial. 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 Aukisiki babaka. Trial. Ry Andriamanitra mpamindra fo lalandava o. Mamelombelona ny fononay vaoaka anao masina ianao. Trial. Amizao fitsingerana ny fankalazana ny mpaka izao. Koa mba hampitombohy ny fahasoavana ny menao. Alalanay mazava tsara ny rano nandiovananay tamin'ny bately. Ny fanahy ny terahana anay.
ary ny ranana votananay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao tomponay zay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao ao amin'ny fanahy masina mandrakizay izao ary dia hoentina amin'ny fomba manetriketrika amakivaky ety anivontsika eny ny boky mirakitra ny tenin'Andriamanitra ka ny hira ataontsika mandritra izany Alleluia inoanay jereo amin'ny karne fandarakira pejy 4 Trial. Alléluia, yeah, alléluia, 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 yeah, alléluia, oh yeah, yeah, alléluia, Trial. oh yeah, yeah, alléluia. Trial. Hallelujah. Trial. Hallelujah. Trial. Hallelujah. 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 Trial. Hallelujah. Trial. Hallelujah. Hallelujah, yeah, hallelujah, hallelujah, yeah, yeah, hallelujah, hallelujah, oh yeah, yeah, hallelujah, hallelujah, oh yeah, yeah, hallelujah, oh yeah. Trial. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Sagahare. Hallelujah. Hallelujah. Paminawo. Hallelujah. Ikutizane. Hallelujah. Hallelujah. Trial. Hallelujah. 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 Trial. Hallelujah. 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 Trial. 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 Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Trial. Teny masina voalohany. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Nalaina tamin'ny toko 5, 2:12 ka hatramin'ny 4:12. Trial. Tao Jerusalema dia betsaka ny famantarana sy fahagagana natao teo amin'ny vahoaka. Trial. Tamin'ny tanan'ny apôstôly. Niara nipetraka teo ambanin'ny lavarangan'ny Salomona ny mpino rehetra, ary tsy nisy olon-kafa sahy nikambana tamin'izy ireo, nefa ny vahoaka nankalaza azy. Ny tombo isa isan'andro vaky ny olona zay nin'ny tompo, na lahy na vavy, ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary, ka napetra ny teo ambony farafara na tsy fandrina, mba isy ho azo mitandindiny pera ay raha mandalo izy. Maro koa ny olona ny dododo nakao Jerusalema avy amin'ny tanàna manodidina, mitondra ny marary sy zay nampahoriany fanahy maloto, ary sitrana avokoa izy rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Sarana ny ho fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra zay norenesintsika teo, dia iraintsika ny salamo 7:100. Jereo amin'ny dera pejy 7:70, page 198. Trial. Ny vato natsipy ny mpanoritra-trano. Trial. Tunazipini mpanoritra-trano Lui dunalaina natao feizoro Ni vato tunazipini mpanoritra-trano De Kristi Tompo Andriamanitra. Izay ny fitiavany Zauri Israeli ny fianakavia Famanda izay ny fitiavany Zauri Arona ny fianakavia Famanda izay ny fitiavany Zauri Matau tampu azitu Famanda izay ny fitiavany Viva
tunazipini bado chanwe Trial. Nuri tunalaina na tafe Zuru Niva tunazipini bado chanwe Kristi tumpande mani cha Pauri na dunia sunitumbu Maizi tumpu katisi ya tunazipini panu nijanu tunadofe zuru Zani nuwa sana tauni zitu Kagagani masumiteri Niva tunazipini panu nijanu Nui tunalaina na tafe Niva tunazipini bado chanwe Kristi tumpande maisha Trial. 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 Boky fanambarana nosoratany Boky fanambarana nosoratany Masinda Joany apôstôly. Izao Joany avanareo sy namanareo amin'ny fahoriana sy fanjakana ary fandeferana ao amin'ny Jesosy Kristy de tao amin'ny nosy anankiray atao hoe Patmos noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambarany Jesosy. Notsindriny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho ka nandre feo mahery tao ivoko toy ny feon'ny trompetra nanao hoe soraty amin'ny boky izay hitanao ka ampitondray any amin'ny eglizy fito any Azia. De nierika nankany amin'ilay feo niteny tamiko aho ka noho ny tafatodika de nahita fanaovan-jiro volamena fito maro rantsana. Ary teo afovoan'ireo fanaovan-jiro ireo de nisy anankiray toy ny zanak'olona ny akanjo rebareba ny etra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany. Vao nahita azy aho de nitsingidina teo antongony toy ny maty fa nanendry ahy tamin'ny tanany havanana izy ka nanao hoe aza matahotra izaho no voalohany sy farany ary velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny afobe. Koa soraty ny zavatra efa hitanao sy izay ankehitriny ary izay mbola ho avy koa any aoriana. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Hallelujah.
Trial. Nitsanga pena izy. Trial. Trial. Nitsangana teo afovoan'ny mpianana izy Jesoa ka nanao hoe ho aminareo anie ny fiadanana sambatra izay tsy nahita ka mino. Alleluia. Alleluia, Alleluia, dera Jesua. Alleluia, nitsanga pena izy. Alleluia, Alleluia, dera Jesua. Alleluia, Trial. nitsanga pena izy. Ombatsika mianakavy aneny Tompo. Evangelin Jesua Kristi nosoratany Masinday Zoany. Trial. Amin'ny toko faharoapolo. Trial. Ny harivan'ilay andro voalohan'ny herinandro, raha nirindrina ny varavaran'ny trano nivorian'ny mpianatra no ny fatahorana ny jody, dia tonga izy Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe ho aminareo anie ny fiadanana. No nefa nilaza izany izy dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany ka faly ny mpianatra fa nahita ny Tompo. Dia hoy indray izy tamin'izy ireo ho aminareo anie ny fiadanana tahaka ny nanirahany raiko ahy no anirahako anareo koa. Rehefa nilaza izany izy dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe raiso ny fanahy masina. Ny fahotana zay avelanareo dia ho voavela ary zay ho tananareo dia ho voatana. Fa i Toma ilay atao hoe Didimo anankiray tamin'ny 12 lay kosa tsy mba tao amin'izy ireo tamin'ny nahatongavan'i Jesoa. Ka hoy reto mpianatra sasany taminy efa nahita ny Tompo izahay. Ka hoy izy ireo taminy fa hoy izy tamin'ireo raha tsy hitako ao amin'ny tanany ny loaky ny fansika ka atsofoko eo amin'ny loaky ny fansika ny rasan-tanako ary ateko amin'ny tratrany ny tanako dia tsy ino ao. No ny afaka valohana raha mbola nivory tao an-trano ihany ny mpianany sady teo koa i Toma dia tonga i Jesoa nefa nirindrina ny varavarana. Nitsangana teo afovoany izy ka nanao hoe ho aminareo anie ny fiadanana. Ary hoy izy tamin'ny Toma ataovy eto ny rasan-tananao ka zaho ny tanako ary arosoy ny tananao ka atefo eto amin'ny tratrako dia minoa fa aza malainkino. Dia namaly Toma ka nanao taminy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesoa taminy nino ianao ry Toma satria nahitay sambatra izay tsy nahita ka nino. Maro koa ny fahagagahana hafa nataon'i Jesoa teo maso ny mpianany no tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra ireto mba inoanareo fa i Jesoa Kristy no zanak'Andriamanitra ary mba ahazoanareo ny fiainana amin'ny anarany amin'ny finoana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Trial.
Trial. Ry kristianina havana. Trial. Avaloan'andro aorian'ny Paka isika zao. Antsoina hoe lahady faharoan'ny Paka ankalazana ny fetiny famondrampon'Andriamanitra maneran-tany. Trial. Hatreto ka hatrany am-paravazan-tany araka ny teny Jesoa. Ka amin'ity alahady avaloan'andron'ny Paka ity dia regnisika ny teny Jesoa tamin'ny evanjely teo. Miverimberina ny evanjely Marka, Mattio, Luka ary Zoany teo manao hoe ho aminareo ane ny fiadanana. Io no karazana hoe mokleny ty alahady androany ity zay nanohina ny Toma amin'ny farany evanjely teo. Ka hatrany amin'ny aty fony ny aty fanahy ny sankitseran Jesoa ka tafiteny automatika izy manao hoe tompoko sy Andriamanitra. Io teny io dia teny tamin'ny vavan'i Jesoa rehefa niona tamin'ny vehivavy masina Marie Madeleine izy tao am-pasany alohan'ny ezaka ny apôstôly. Saka ikasikazy Marie Madeleine dia niteny izy hoe aza mbola mikasika fa mbola sy tany amin'ny Andriamanitra sy Andriamanitra reo aho, mbola sy tany amin'ny tompoko sy ny tomponareo, tompoko sy Andriamanitra. Jesosy zany sady Andriamanitra no tompo, olona faharoa amin'ny trinité masina. Tsy fiarabana na firarian-tsoa fosiny izany fa fanomezana atolony ho an'ny mpianana, ho an'ny apôstôly, ho antsika sirary avy mankalaza ny Paka fisanganako velona izao. Izany fiadanana izany no fandresen'ny fitiavana amin'ny faharasiny, fandresen'ny fitiavana ny fahafatesana. Izany no vokatry ny famelan-keloka sy ny famondrampon'Andriamanitra tsy misy fetra ho antsika olombelona hatramin'izay ka ho mandrakizay. Io fiadanana io hoy Jesoa dia nomeny ireo mpianatra rehetra na ny nandao azy na tsy nivadika taminy, izany hoe ny tsy nandao azy. Navelan'izy ireo ho niady rery manko Jesoa nanonga tamin'ny alakamisy masiny hariva mba hiatrika fizaliana sy ny fahafatesana. Fa tsy Zoany sy masiny Maria reny. Ny antony dia nahazo trerona izy ireo ka voatery nanda, isan'izany masina Piera. Natahotra ny hosamborona, ho elohina, ho vonoina iaraka amin'i Jesoa. Mba iarovana ny tenany amin'izany loza izany dia tsy maintsy niafina sy nihidy tamin'ny efitra izy ireo. Ka zany hoe tany amin'ny sekret tsisy nahafantatra. Tamin'izay Jesoa no nitady azy ireo, nanatona azy ireo, niaona tamin'izy ireo, nanatevin-daharana, nandeha tamin'ny toerana ny afenany mba hanome hafatra ho azy ireo. Inona ny hafatra? Dia le teny tary am-piandohana hoe araka rehefa mahazatra anareo any hoe fiadanana sy hafaliana. Zay ny hafatra ny Paka. Fiadanana avy amin'ny fisanganako velona, niala tamin'ny maty, ny fandresen'ny fitiavana, fandresena ny fahafatesana, fiadana ny famondram-pon'Andriamanitra tsy misy fetra ho an'izao tontolo izao. Fiadanana izay manohina ny fo ka nahatonga ny Toma ka nivolaza teo nandohalika automatika tafiteny ny ray am-bavy hoe tompoko sy Andriamanitra. Izany no hafatra ambaran'i Kristy nitsangana tamin'ny maty ho antsika ankehitriny, indrindra amin'izao andro ny famondram-po izao. Tsy ny mpianatra tany am-piandohana ihany no mila fiadanana, fa isika ankehitriny ihany koa. Mila izany isika satria miaina ao anatin'ny tontolo feno fankahalana, tontolo tsy miraharan'Andriamanitra, tontolo tsy mivaky loha amin'ny finoana, na ny kristianina na ny tsy mpino dia tratran'izany tontolo manjaka
ary toa mahazaka ankehitriny zany. Mbola lehibe ny fakapanay ialany tsy maintsy ajanona eo anivontsika raha te azo fiadanana sy hafaliany fisanganako velona isika. Ampatsahivina antsika ary ny zava-misy amin'ny fiainantsika andavanandro agnatin'ity toroteny ity androany mba hahafahantsika makatahaka ny apôstôly sy miaiky ny alemensika sy klemantsika isanandro. Rehefa manohy mamaky ny evanjely vaovao mahafaly ity isika dia mahita fa zavatra iray no nataon'i Jesoa vao maika tsy mampino. Dia ino io zavatra anankiray io? Rehefa avy niteny fiadanana izy dia nanerika ny mpianany anao asa fitoriana. Dia ozy izy hoe tahaka nany raha ny ray ahy no anirahako anareo koa. Zoan'ny 20:20 agnatin'ny evanjely teo iny zany. Afaka niteny tokoa izy Jesoa tao anatin'ny eritreriny fa ataoko ahoana reto nandao ahy reto, ataoko ahoana reto tsy nivaky lohataniko reto. Tsy afaka nieritreritra tamin'izy ireo satria tsy azo anteherana ny apôstôly. Rehefa tozo ny sarotra dia milefa mandositra mandao amin'ny sarotra sy ny sisa sy ny sisa. Ary tsy ny apôstôly ihany fa izao sy anao koa. Eo anatrihan'ny zava-sarotra no afantarana ny tena tia amin'ny fiainansika. Dia tsy iza fa ilay Andriamanitra nanao dingana voalohany amin'ny fiainansika olombelona. Mampatsiahy ny zavatra nitranga tany amin'ny Ezipsianina tamin'ny fanandevozana ny vahoaka Zody. Ny fanandevozana ny fahotana mpahazo antsika ankehitriny. Saingy ankehitriny na dia eo aza ny fahalemeny ny famadiana ataonao mpanota isanandro. Na ny mpianatra zany na ny tsipino na ny mpankahala dia i Jesoa no miatrika azy isanandro. Miatrika ansika Jesoa ary manavao ny toky tamin'ny fiantsoana tany am-piandohana satria nantsoiny tamin'ny anarany tsirairay avy ny apôstôly Matio, Piera, Zoany hatramin'ny Judas Iskariota nantsoiny tamin'ny anarany avy Thomas. Insika ihany koa tamin'ny batemy dia nantsoina tamin'ny anarantsika tsirairay avy sika. Jean-Aimé, Rakoto, Ravao sy ny sisa. Efa mile dia mile sika io nantsoina tamin'ny anarana nipetraka amin'ny carte batemy ao ny anarana amin'ny batemy sika. Nantsoina tamin'ny anarana sika ziaby. Ilay mpamadika, ilay mpanota, ilay mpandao amin'ny andro sarotra. Fa saingy tsy nahoan'i Jesosy zany fa ny fitiavan'Andriamanitra izay miseho ao aminy no nampariny tamintsika. Ka omeny ireo apôstôly ireo ny fanahy masina ary omeny ansika manomboka amin'ny batemy ka hatramin'ny confirmation ankehitriny ny fanahy masina. Ka hoy izy hoe amin'ireo nandao azy raisy ny fanahy masina. Ny fahotana izay avelanareo dia voavela, azay tananareo dia voatana. Zoan'ny 20:20 enosika tamin'ny evanjely teo. Ilay mpamadika lasa ilay mpitondra fahafahana, mitondra fiadanana, mitondra hafaliana. Amin'izao andro zao dia tahaka tamin'ny andro fahiny, tamin'ny andro apôstôly, ny raina ampita famelan-keloka amin'ny olombelona rehetra ny fiangonana, na katolika na tsy katolika. Ampita famelana ny fahotana. Ary amin'izany famelan-keloka sy fahotana zany no miary ihany ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy fetra, antsoina hoe amin'ny teny tokana famindram-pon'Andriamanitra. Nomena iraka ampandroso ny fanjakan'ny fitiavana sy amafiadanana ao am-po ny fiangonana. Tsy izay zany fa isika tafavoreto vita batemy tsirairay avy raha sabatan'i Kristy. Tadiko eto ny afotry ny Papa François fahiny fony fahavelony tamin'izy namangasika eto Madagasikara. Loha hevitra nanakoako teto anivon'ny nosy ny hoe mpamafy fiadanana. Regnisika angamba zay raha sy diso zao ary tafiditra tagnatin'ny iravaneva ny hoe mpamafy fiadanana. Manao karazany hoe chaîne de valeur miampita avy amin'Andriamanitra ray mankany amin'ny zanany io, miampita amin'ny apôstôly jusqu'à amin'ny papany fandimby Faustine ary hatraminao ary tsy mizanona aminao fa miampita mandra-pahafatesanao. Mpamafy fiadanana isika, ianao sy izao.
izay no afatra tsy maty eo ampony malagasy tamin'ny famanginy tompoko lahy Papa François tamin'izy taty Madagasikara. Tsy ny papa ihany fa isika rehetra no mpamafy fiadanana mandray avy amin'i Jesosy Kristy tahaka ny apôstôly miaina zany afalesy fiadanana misanganako velony zany ary mampita amin'ny hafa ihany koa. Toy izany no nataon'i Jesosy nandroka ny tahotra tao ampony apôstôly. Ny fanahin'izy Kristy tompo nitsangana tamin'ny maty no nomeny ka afa tahotra afa tebiteby tsy niafina insony ny apôstôly. Ka nampirisika azy ireo hiala tao amin'ny efitrano ambony i Jesosy tompo mba hitoro ny vaovao mahafaly amin'ny olona rehetra hatrany am-paravazan-tany hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Io fanahy masina io ihany no nomena antsika mba vavolombelony finoantsika an Jesosy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny batemo sy tamin'ny confirmation araka ny volazako tery aloha. Noho izany isika tsy tokony hatahotra ny ho kristianina, tsy tokony hatahotra hiaina ny mahampino antsika intsony rehefa velona i Kristy ao amintsika sy ho anivon'izao tontolo izao. Manome toky antsika ny tompo fa omba antsika anatrika asika hiara-dalana amintsika ary rehefa tozony sarotra dia niteny misy izy hoe tsy anareo no hiteny fa izaho no hiteny. Aza matahotra izany no manosika antsika tsy misalasala tsy ankinafinafina maneho ankariary ny fitiavana Andriamanitra tsy misy fetra ao amin'ny famindram-pony hatrizay ka ho mandrakizay. Namaly ny anson'i Jesosy ny apôstôly ary dia nanomboka nitory ny vaovao mahafaly hatraiza hatraiza. Ny vakiteny voalohany tamin'ity herinandro teny ngo lasaika hatramin'ny teo io dia manapirofo sy manambara an'izany. Nomba azy ireo Kristy sy ny fisanganako velo sy ny fahasoavan'ny fanahy masina. I Piera ny teny hoe izaho izao ny vavolombelony zany, tsy matahotra tsony ny Piera. Jesosy ny teny manao hoe ianareo ny vavolombelony zany rehefa nivoavy fanahy masina izy rehefa niseho taoriny fisehona tany amin'ny Emaosy ka niona ny apôstôly raika amby folo lahy dia mba nitantara koa izy roa lahy avy tany Emaosy dia teny koa Jesosy dia niseho. Dia nifoampoaziny Jesosy ny fitadidina mahakasika ny soratra masina fony izy teo anivon'izy ireo talohany nafatesany. Dia ozy izy hoe ianareo ny vavolombelony zany. Ka amin'ny asan'ny apôstôly manontolo hatramin'ny toko fa 20 dia manambara hatramin'ny Saoly lasa Paoly azy dia miteny hoe izahay ny vavolombelony zany afaka nitahotra. Ka ny vakiteny voalohany dia mampiseho amintsika reo vondro mpiara-monina kristianina tany am-piandohany nandray ny indrafon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Piera sy Zoany. Ny olana azy aby nindesina teo ny velarina ny tsy sasany aza dia aloka andalovan'ny Piera aby dia efa nametrahana olona dia ny aloka fotsiny dia mitondra fahasoavana afaliana sy fiadanana afa-pahotana afaka retina afaka jaly. Izany afaliana sy fiadanana zany tokony anakoako amin'ny fony mpino eran-tany amin'ity andro ny famondompon'Andriamanitra ty. Zay nanova tanteraka ny fiainan'ireo apôstôly tamin'ny fiaonany tamin'i Jesosy Kristy. Isika koa dia tahaka azy ireo dia voanso mba ho tonga vonom-piarahamonina mifampizara faliana sy fiadanana amin'ny tontolo misy asika. Mivavaka ary amin'ny alalan'ny vavansika no mahita n'Andriamanitra andro manaliny na anan-trano na ty am-pimonana na agnaty fanazan'ny Eucharistie masina salama zao dia samy miaiky sala amin'ny Toma manao hoe tompoko sy Andriamanitra. Ary rehefa avy eo dia asehontsika ankariary Kristy vaovao mahafaly nitsango velona amin'ny endriky ny mofo sy ny divay dia vatana mandrany manao hoe inty zanak'Andriamanitra inty le manala ny fahotan'izao tontolo izao. Dia fomba le hoe mandony tratra fahampinoana asika mandony tratra manao hoe tompo tsy mendrika tompoko sy Andriamanitra manona teny ray any dia ho sitrana ny fanaiko. Zay no avaly atao ampinoana ary raina fiesika salamina ataony Toma ihany koa. Toy ny mazava ny tsinanana tsy maintsy mirapiratra eo amin'izao tontolo izao ny fiangonana ny rain'i Kristy eo anivon'izao tontolo izao. Araka voalazany amin'ny Mateo 5 manao hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao ianareo no fanasin'ny tany mba hanomezan'ny olona voninahitra an'Andriamanitra noho ny fahitany zava-soa zavatra tsara afaliana sy fiadanana eo ny mpiarabelona miainga amin'i Jesosy miampita amin'ny apôstôly
torina atrany am-paravazan-tany. Trial. Izay tsy mahagaga fa nitombo isa ny mpianatra Jesosy. Ary amintsika miteny zao aza noho ny effort mpamparay masina François nanitranora 20 taona dia efa lasa 1 milliard 400 millions katolika maneran-tany vita batemy fosiny zay. 1 milliard 400 millions. Isan'izay isika reto. Ka ianao zao ny voahiraka. Fampasehivina ihany koa ao ansika ny tahotra hafakely nahazo ny masina Zoany amin'ny vakiteny faharoa. Ina moa nahazo ny masina Zoany amin'ny vakiteny faharoa. Zavatra mazava aloha ry kristiana havana ny apôstôly rehetra dia maty martyr daholo afa-tsy Zoany ihany. Maty tamin'ny fanterany Zoany fa sy tany amin'ny nosy anankiray atao hoe Patmos dia tao izy nahita fahitana. Ka ny vakiteny faharoa dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy io mba atakarantsika azy dia mila mahafantatra ianao sy zao fa nisoratana tao amin'ny kristianina nenjena io boky io hatrizay ka hatramin'izao isan'izany Zoany ka sy tany tamin'ny nosy Patmos io. Manasa azy ireo iazona mafy i masina Zoany na dia eo aza ny fitsipahana tsy maintsy iaretana ny fanenjehana dia tany amin'ny nosy io izy nahita fahitana. Ny tena laram-pamena dia ny hoe fiverenana ao am-pony finoana any Kristy maty sy ny sambo velona ho antsika. Ny amerenana ny olona an'izany finoana izany. Ka amin'ny fijerenan'ny lakroa ny fizalian'i Kristy no anomboantsika izany sy atakarantsika izany famerenana amin'ny finoana antsika hoe io Jesosy no fansiana io. Teo izy no nampiavana antsika tamin'Andriamanitra ray, teo izy no nampiavana antsika samy olombelona. Ka afaka ny hevitra mampisarika antsika famantaran'ilay rideau lehibe tao amin'ny sinagoga sy ny tempoly izay norovitin'Andriamanitra. Tsy soa no mampisarika antsika amin'Andriamanitra sy ny zanaka sy ny fanahy masina na amintsika olombelona fa ny havana ary nampiavany taminy isika. Noho ny fahafatesany sy ny fisagnanako velona ary io no fandresena tsy misy to azy. Tsy ny rasy na ny demony na ny fahotana ny tompon-teny farany fa Andriamanitra sy ny asarana ary sodrano ary famindrapon'Andriamanitra. Ka amin'ny fandresen'Andriamanitra ray amin'ny zanantsika ato amin'ny fiangonana mba hitondra zany hafatra miavaka izany dia le hoe mitondra fiadanana ho an'ny olombelona rehetra. Tonga amintsika eto amin'izao tontolo izao ny famonjena ary mitombo isa ny mpino kristianina mandray sy mitondra izany afatra mitondra fanantenana ho an'izay enjehina sy ensoina izany. Raha 12 lay ny apôstôly tany am-piandohana dia naniraka 70 hafa koa taty aoriana. Tamin'ny andro Pierre sy Zoany dia nitombo 10,000 ny lehilahy ary ankehitriny dia lasa 1 milliard ny kristianina mpino 400 millions isan'izay ianao. Zany hoe naomby zany ny fanafahana ansika nataon'i Kristy niala tamin'ny tahotra mandeha amin'ny fahasahina mitory vao mafaly. Ka namaty martyrankolaka azy na mivantana ny apôstôly dia lasa tsy amin'ny tahotra. I Paoly nisan'ny niatra an'izany ka nitantarainy dia hoe vaky sambo nenjehina ny vonoina natao rokalika sy ny sisa dia ozy izy hoe tsisy mahasarika asika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tombosika zay nentin'i Kristy hamonjy asika tamin'ny lakroa ka nahatonga azy sanako velona. Tsisy mahasarika antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Ka rehefa sirahana fitiavan'Andriamanitra isika dia tsy tafapetraka tsy miafinafina. Miaraka amin'ireo izay tozo ny fitsapahana sy ny fisalasalana ary isika ankehitriny. Ka rehefa mivory am-piangonana salamo izao dia miezaka mamantatra sy mihaona amin'i Jesosy ka mamerina ny teny tomamana hoe tomboko sy Andriamanitra. Finoana ry havana no izorosika eto ary finoana no natonantsika aty amin'ny sangotsera androany fa tsy mijanona ety any zany finoana izany fa mitohy isam-baravarana isan-tokantrano fa ny sangotera voalohany dia ny fonao zay tenen'i Kristy hoe midira amin'ny mangingina ka Andriamanitra mahitanao amin'ny mangina no mamaly soa anao. Anatin'ny fonao anao mandontratra manao hoe tomboko sy Andriamanitra sangotsera voalohany. Zay nitenen'i Jesosy Kristy tary am-piandohana fony fahazaza tao 12 taona hoe tsy maintsy ao an-tranony raiko aho. Rehefa nanontany Maria hoe anaka manino anao manao toy izao aminay dia hoy Jesosy zazakely vao erotrero manao hoe tsy fantatrareo nga fa tsy maintsy ao an-tranony raiko aho. Aiza ny sangoteran'Andriamanitra voalohany dia ny fontsika. Ao anaty konsiansika lalinao sika no miady ny azo sarotra
miady mitahotra miady mitebiteby ka rehefa nidiran'ny Kristy ao afatahotra asika afatebiteby io finoana io no anasanantsika anao fanambarana tsy tapaka fa izy Andriamanitra ihany no loharan'ny fiadanana tsy mety ritra loharan'ny hafaliana ary ny fitiavana amboniny zavatra rehetra ny fitiavana hoy ino masondeha Paoly ihany io no loharan'ny firaisana manokana sy akaiky an Jesoa nitrangana tamin'ny maty ary amin'ny alala no iresasika amin'ny ray any an-danitra isika rehetra zao dia mila mianatra indray ny fomba niainana tamin'ity fitiavana feno famindram-po ity ka nizoroan'ny apôstôly tany am-piandohana ka nahafoy izany niainy ho faty martiry satria niain'i Jesoa hanombazo ary ambony zavatra rehetra dia nirahana izahay ho vavolombelona zany sy ho iraka eo anivon'izao tontolo izao mitena mila izany fiadanana sy hafaliana izany maro ny tsy mahalala ny famindrapon'Andriamanitra ny olona meloka dia lasika ao anatiny enatra ary tsy fahombiazana ary misy aza dia mahamoifo misy hoe tsy mendrika anay ny fivavana fa zao zay zao fampanota ary elikilikolo Papa François dia nanindraindra misy fa niady tamin'ny tontolo ny faniliana niady ho andreo mahantra voelikilika miady ho andreo mpifindra-monina fa i Kristy no modelin'ny Papa François ary Kristy no modelisika modelin'ireo olo-masina modelin'ny Faustine modelin'ny olo-masina mameno ny lanitra amaraky androany mana izana zany azary kristiana havana amin'izao andro diavontsika zao dia tandremo fa araka nivolazan'i Kristy tamin'ny evanjely teo dia ozy izy hoe eo an-taniko ny lakilen'ny fahafatesana sy ny afobe an-tanako ny lakilen'ny fahafatesana ny afobe ozy izy tamin'ny evanjely teo azadino ny kristiana havana fa misy zavatra telo mety mamaritra asika ao ka iadivana mba tsy azakan'ny rasika fa lazaiko zao izy mba iadivanareo ka tsy ataonareo sony anisan'ny varavarana midanadana idiran'ny demony aminareo dia voalohany dia ny tsy fahaizana mamela mitana andolom-po mitana eloka raha vao mitana andolom-po ianao mitana eloka ianao dia mampiditra demony aminao sy ny fianakavianao aza dino zany ka tsoan'ny Kristy aminao io lakile io mba tsy hanzaka aminao ny demony ka andrairany famindram-po aminao ka nampidirin'i Jesoa mivavaka tsara indrindra nampianarany antsika zany manao hoe avelao ny fahotanay tahaka namelanay izay meloko taminay ry havana ialao io finiavana tsy te hamela namana io mety ho vatonao io mety ho zanakao io mety mpiaramiasa aminao io zaho aloha dia tsy hamela ny misy mandra-pahafaty olo vita kominio olo vita mariage olo vita batemy masaky mitena an'izany tsy hamela iny mandra-pahafaty misy zao masaky mitena an'izany sika bon nareo moa zany manao zay fa tsy zahay dinio nataonao dia mibeba fa tsy mandaitra amintsika indra fon'Andriamanitra raha sika mitana eloka ary nyfatorany Kristy zany sika tamin'ny rainay an-danitra avelao ny fahotanay tahaka namelanay izay nameloka taminay lakile io amivo Jesoa fa tsy tazonitsika fa izy matompony io lakile fa nahidiny afobe io ny faharoa anisan'ny mahatonga ny demony mivalampatra matory mihevitra aminao sy amin'ny fianakavianao dia ny fanaovany rasy ataovy zay rasy rehetra zao fa miditra ny demony ataovy moa dia ndramo ataovy aza mivaky loha amin'ny finoana misy ny valampara mifarasiny fa miditra ny demony aminao sy amin'ny fianakavianao dia mivalampatra izy ozy izy hoe miadana ry fanaiko sambatra zaho mananganao io satria na magnano raha tsy manjary tiako raha tsy manjary tiako niady ka ho an'izay sy tirany demony sy hoany amin'ny lalan'ny afobe amin'ny lakile tazony Jesoa io zany dia aza magnano raha tsy manjary ary mibeba raha sendra manao an'izany mibeba rehefa tozony sarotra rehefa tozony fasairanana dia mivoaka amin'ny fakapanay rehetrarehetra zao fakapanay ziaby reo ka tafanao rasy ny mpino miditra ny demony aminao sy amin'ny fianakavianao esory aminao lakile io dia mibeba dia manaovany tsara dia nio ny lasanao dia mibeba ny fahatelo anisany mahatonga ny demony valampatra aminao sy ny fianakavianao dia tsy mivaky loha amin'ny finoana tsy mivavaka aza mivavaka dia vita mariazy azy nareo aza mivavaka fa tamanao ny demony ary mivalampatra izy satria tiana demony tiany demony ny olo tsy mivavaka
ary ianao rehefa mazolo mivavaka igny a dia elengeleny misy brouillage misy ataony mba tsy hafanao concentré eny fa traty amin'ny toroteny aza ataony matory ianao dia tsy tafaregny toroteny dia mandry tokotry foka mandry ny tsy na antragno na ampiangonana tsy fahazana considération sinisitsy tsy vakina aloha amin'ny finoana dia mahatonga ny demony valampitra ary matory ao aminao sy ny fianakavianao lakile io amevon Jesoa fa izy ihany tompo mandidy vavahady ny afo be afodio ny varavarana anankitelo reo a dia tsy miditra ny demony fa miditra Andriamanitra sy ny fahasoavany sy ny famindram-pony dia miteny amintsika hoe ho aminareo any fiadanana ary zay ny tradition averimben'ny fiangonana hatramin'izay ka hatramin'izao ka mandrakizay nalaina tamin'i Jesoa Kristy raha eveka mitarika ny sorona masina dia miteny izy hoe omba sika menakavy eny fiadana ny tompo zay zany anomboana ny sorona masina raha prêtre izy a dia to lavalava koa ny phrase fa sy terena direct ny fiadanana vozy izy ny prêtre hoe ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombosika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny inona ny toyiny zay izy telo reo mitambatra dia fiadanana ihany ambadika ao a famindrampon'Andriamanitra mirary fiadanana ny olona amin'ny teny hébreu ary amin'ny teny araméanina amin'ny teny musulmane salam salama fiadanana daholo koranina zany zay salama tompoko mirary fiadanana ka oentsika miaina ny fiainantsika andavanandro ary dia zao ry havana ankoatra ny lakile telo igny aza tazonina ny lakile telo igny a idirany demony amin'io fa Kristy ny tompony igny afany manidy ny afo be tsy idirana ampinosony dia torotenin'ny archevêque ny Diego tany tana Diego izy tia archevêque ny Tananarivo tany Diego tamin'izy na conférence tamin'ny congrès eucharistique igny dia ozy tamin'izay fotoan'izany hoe amintsika olombelona malagasy fony a mitadidinareo izy ty tamin'ny récollection nataoko tamin'ny 9 mars tary amin'ny sarazamay ansika malagasy dia misy lolo anankitelo sy efatra lolo anankiray le biby asina hoe papillon lolo anankiray zay papillon dia misy le mamono olona anaty rano lolon-drano dia misy any toliara hoe lolo vokatra fa misy amin'ny fiarahamonina lolom-po dia ozy ny archevêque ny tena rasa ny lolo anankefatra reo dia lolom-po zay ny tena rasa lolom-po tena rasa amin'ny lolo anankefatra reo lolon-drano lolo vokatra papillon dia mety efa nandalo taminareo ngamba zany lolom-po zany ao lakileny raisako teo zany hoe raha te andaira ny famindrampon'Andriamanitra sika dia tazony io lakileny lolom-po io fa raha te andaira ny famindrampon'Andriamanitra dia aza amin'ny tanandolom-po zay ihany mazava amin'ny Kristy ny korana ary mazava amintsika ny korana raha amin'ny tanandolom-po ianao a io ny farany rasy rehetra amin'ny lolo rehetrarehetra eto Madagasikara ary io lavitragny lolom-po fa tsy mahasoa anao sy ny fianakavianao sana amin'izay ihany koa amin'ny fiainatsika andavanandro oditsika rehefa avy eto aza vela irery Kristy fa isika no antsoiny irainy itory vovomafaly dia ny vovomafaly mot de passe androany dia hoe fiadanana afaliana mot de passe faharoa dia hoe tompoko sy Andriamanitra torio amin'ny vavanao amin'ny fitorantenanao amin'ny tananao sy amin'ny tongotrao fa mitondra fiadanana raha mpamafy fiadanana sy afaliana sika avy amin'ny Kristy tafasahako velona tsy ny olo masina ihany mampita ny famindrampon'Andriamanitra io fa ianao ihany koa dia tohizana amin'ny taranga amin'ny fandimby hatrany am-paravazan-tany avy ay zay loharano zany avy amin'ny finoanao ihany ka nanaovana batemenao sy nanaovana confirmation sika ka tsy misalasala Kristy miteny aminao iny ihany nanandao azy azy anao tamin'ny fahotany na tsy nivaky loha taminy ianao tamin'ny fiainan-davanandro ny asortam-piainana fa vozon'i Kristy ny confiance androany tamin'ny alalan'ny apôstoly manao hoe raisy ny fanahy masina fahotana velanareo dia voavela sy ny tananareo voatana ankehitriny nolazay tamin'ny sotra masina izy io fa zay rehetra mandalo eo ambany ason'ny pretra amin'ny confessia dia nahazo famelana foana zay mandalo ambany mason'ny pretra eo amin'ny confessia eny fa na dia tokantranomaso zay mandalo eo dia miteny tokantranomaso dia omeny mampera sodrano fa sy famosoran-keloka zay mandalo eo atraminao mampera nahery faharoapolo taona mahery zay angamba tsy haiko nareo mampera tsy haiko tsara nahita misy mampera hoe ndana mateka fa tsisy lanatra fahotanareo fa tsy voavela zany nahazo famelana daholo zany hoe instrument zany fitaovana ampiasain'Andriamanitra ny fiangonana amin'ny alalan'ny pretra mampita ny indrafony tsy misy fety dia ny traikefanareo laika dia zao araka ny partage tonareo aminahy mompera rehefa avy ny confession sao dia nanasiaro sambatra misy zao
nasaronazy fiadanana sy hafaliana zao a satria zao ela tsy nikofesy vavy nikofesy mon père tena fery no hafaliana no foko sambotra zao zay traikefana kristiana mipartage taonarona aminay pretra satria nahazo famindram-po sy famelan-keloka fa saingy zao ento ary de torio araka ny teny Jesosy tamin'ny marika toko faha efatra amby roapolo manao hoe ianareo no voavolombelony zany de saia koa miteny salamasina perasy zany manao hoe izahay zao no voavolombelony zany amin'ny vavanao amin'ny fitondrategnanao amin'ny asanao manontolo ka o zao hoe rehefa mivoaka amin'ity andro famindram-pon'Andriamanitra tsy isika iza no sahy ikotroka eloka hitanao-ndolom-po avana mpiara-miasa rehefa veto fa tapoka hatreo fa tsy mitohy raha ohatra amin'ny tanao-ndolom-ponareo fa tohizo amin'ny tanaka mampara amin'ny olombelona rehetra misy ny famindram-po sy ny hafaliana vokatry ny paka fa ianao ny voavonjo izy Jesoa tamin'ny masina pera de efa avotra anao de avo tokoa ny raha lainao ankahirezy koa ny raha lainao izay fantenana lehibe avy amin'Andriamanitra mankaty amintsika zany a ny fanterana tanaka mampara ny génération mifandimby eto Madagasikara eto ty hoe noho ny finoan'ny papa sy mama madama ko ozy le zanaka rehefa manambady tsy maintsy mivava sika isika alohan'ny tory tsy maintsy mamonjy lamesa sika tsy maintsy mikofesy sika say mitena izay misy a ny olona nahita namelan-kafitra tamintsika ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mampita ihany kosa dia anton'ny Kristy zany rehefa tonga ny an-tanitrany inona nataonao ramose mbola misy pino ve mitragno ny elanao tagny sa tsy misy inona nataonao madama mbola mino ve vady aman-janaka ao agny sa tsy misy mivarotry namelan-kafitra sika mampita ny hafalian'Andriamanitra sy ny asambarany sy ny fiadanany fisakanako velona zay ngeda be amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny kalitena atao hoe famindram-pon'Andriamanitra salamy ranomasimbe tsy misy fety ho antsika mandray sy mivelona ary mampita azy amin'ny hafa manakoako eran-tany amin'ny vavan'ny pretra sy ny eveka ary ny kardinala mitoro tenendroany zany fiadanana sy hafaliana izany ary zany mandonitratra amin'ny teny tombos'Andriamanitra finoan'ny Toma zany any tena zava-dehibe ry havana marany Kristy ny evanjely androany de hoe Toma sambotra anao satria nahita ny tondro natao tamin'ny teny pasika sy tamin'ny lefona tamin'ny tratrako nikasika ianao mifantany fa nitohizan'i Jesosy manao hoe ho antsika rehetra ty aorina hatrany amin'ny faravazan-tany manao hoe sambotra zay tsy nahita kanefa mino ry havana fanantenana lehibe ho antsika mpino ankehitriny ny teny Jesosy io ka mandra-pahafaty asika azo adino mamela eloka mamindra fo tsy mitana-ndolom-po ary mizara fitiavana sy hafaliana amin'ny olombelona rehetra tahaka ny modely nataon'ny Faustine olo-masina tahaka ny modely nataon'ny Papa François zay nisan'nenzena hatramin'ny ao anatin'ny fiangonana za manenjika azy misy hoe tsy mety raha ataon'ny Papa François progressiste sy ny sisa commentaire moa zany rehefa maty François zay vao raha malala tsara ny nataony karan'izao de zay koa taony siko raha tsy mitandrina andavinany mpiaina aloha de tsy mivako lohan'i Jesosy mandao an'i Jesosy ka ny loha-bava misy Jesosy nanao hoe Andriamanitra nahoana no de lozanao fiteny any zany mba zany fa hoe rehefa nandeha ny horonon-tany tamin'ny telo teo maty Jesosy de nialatra amin'ny miaramila za nandeha nitady lalana isoana Jesosy mahita ny tany aman-danitra ny horohorony tany nitresaka ny tany rovotra ny rideau tao amin'ny tempoly ka rehefa tozony sarotra araka ny teko tempo-andohana de eo no afantarana fa hoe tena tia mety misy maty martirina fitiavana agny amin'ny finoana ty fa tsisy mahalala fa azakivy azaketraka fa i Kristy misy miditra amin'ny efitrano atahoranao iafenanao io ka mamoafo amin'ny tahotra ho lasa tanjaka sy hery ary asahina mitory vava-mafaly atraizatraiza miaraka amin'ny masony Maria reny sika ankehitriny ary mgatapitaina sy fahasoavana amin'i Jesosy fa ifamindram-po miaraka amin'ny masony Papa Faustine sy Jean Paul II sy olo masona alinalina rivorivo ao an-danitra ao mgatapa-soavana ifamindram-po mba nanasika ambiampy amin'ny hery sy tanjaka entina miaraka amin'ny fisanganako velona mandresy ny fankahalana sy ny fahafatesana ka zay rehetra mandray ny fahasoavana zao taony bily ny famindram-po zao ane de voadanadana ny varavara ny famindram-po ka hitoerany fiadanana sy hafaliana mandrakizay amen. Trial. Trial. Trial.
Trial. Trial. Oventesitsika ny fekempinoana ao amin'ny dera pejy 110 miara-mitsangana isika. Izao mino n'Andriamanitra tokana ray mahefa ny zavatra rehetra na ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita maso na ny tsy hita. Izao mino Jesu Kristy tompotokana zanakalahy tokan'Andriamanitra teraky ny ray talohan'ny taona rehetra Andriamanitra avy amin'Andriamanitra fahazavana avy amin'ny fahazavana Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina nateraky izy fa tsy natao iray fomba amin'ny ray arizony na rinany zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra ary nakanofo tamin'ny Maria Virjiny izy no nihery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofansihana tamin'ny azo fijaliana ho antsika ndray koa tamin'ny andro ny Pontsy Pilato nijaly ary nalevina sangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina niakatra any an-danitra dia nipetraka eo ankavanany ray. Mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty ary tsy hanapataperana ny fanjakany. Izao mino ny fanahy masina tompo loharanonaina avy amin'ny ray sy ny zanaka saona somem-boninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ary niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Izao mino ny eglizy iray masina katolika apostolika izao mankatony batemy tokana ho fanalana ny fahotana ary izao miany fitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen. Ry kristianina havana mangata mba hisy fiavaozana ara-panahy tena izy eo amin'ny olombelona rehetra amin'izao andro masina maromaro kalazantsika ny mpaka izao indrindra fa ho ansika mpino mpanaradian'i Kristy. Valy ataontsika manelanelana ny ranom-bavaka o raiky o mila rady aminao izahay. Mila ny vavaka avy amintsika ny papa hiandraikitra ny finoanany eglizy ka mangatamba ho itsolovin'ny fanahy masina hatrany izy sy ankahereziny amin'izao fotoana fikarohana izao. Mila rady aminao zahay raiky mitanao aminao raiky ekeo ny vavaka ekeo. Mivavao an'ire mpitondra fanjakana mikasika ny soaranofo an'ny vahoaka mba hampandrosoany ny tena hasambarana miorina eo amin'ny finoanan'Andriamanitra. Mila rady aminao zahay raiky mitalao aminao raiky ekeo ny vavaka ekeo. Hafaliana sy fanantenana ny mpaka ho antsika koa mivavao an'ireo rehetra sy manan-kifaliana tsisy manan-kantenaina ary mba ho hisy olona anatina azy ireny amin'ny fitiavan'i Kristy ny sangako velona. Raiky mila rady aminao zahay raiky mitalao
aminao raiko ekeo mivavaka ekeo mba veloma ao anatinay ny fanantenana sy ny fahasambana fiaviany fanjakanao koa mangata isika mba ho tena mpivaina fanantenana tokoa isika mianakavy ny fanirina ny zavatry ny lanitra ary hampanjaka eo amin'izao tontolo izao ny hafaliana sy ny fiadanana raiko mitalao aminao raiko ekeo mivavaka ekeo mivavaha isika ho an'ireo vondrombavaka apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra rehetra mba havitrika tanteraka amin'ny fanatontosana ny adidy sy ny andraikitra zay nandrany Jesosy be famindrapo azy eny izy ireo dia ny asa fitoriana izany raiko milarady aminao zahay raiko mitalao aminao raiko ekeo mivavaka ekeo mivavaka isika ho an'ny fanahin'ny Dr. Marie Laurent Malala Fidèle Rakotoniaina Master Victoire sy ho an'ireo apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra rehetra izay efa nodimandry mba azo fialan-tsasatra mandrakizay ane izy ireo Jesosy matoky anao raiko milarady aminao zahay raiko mitalao aminao raiko ekeo mivavaka ekeo irantsika manao ny vavakilay apôstôly ny famindrampon'Andriamanitra ry Jesosy tompo hovay amin'ny famindramponao izay rehetra ao amiko ataovy mahay mamindra fony masoko mba tsy tsara ivelany fotsiny sady tsy aiainy izanizy fa ho hitako fanahy rehetra izay tsara ao aminy ary mba ho afaka hanampy azy rehetra aho ataovy mahay mamindra fony sofiko iainy lalandava ny fahasairana ny olombelona ka tsy hanentsy tadiny amin'izay antso vonjy ataony tompo ampio aho mba hahatonga ny lelako mpamindra fo ka tsy hanaratsy na ovinana oviana ireo namako fa ho teny fankaherezana sy famelan-keloka ny no lazaiko azy ireny tsirairay avy ataovy mahay mamindra fo zay ny fiantrana ny tanako mba handraisako izay rehetra mafy sy mavesatra amin'ny afo maivana ny ziogany ataovy mahay mamindra fo sy vonina lalandava amonjy ny namako ny tongotra na dia reraka efa tsy ho afa mamindra zaho aka aina eo ampanokoana ne aho ataovy mahay mamindra fo sy misokatra amin'ny fijaliana rehetra ny foko tsy harinitry na amin'izaniza ny foko eny fa na dia amin'ireo mamiravira azy ary dia hidy ao amin'ny Jesosy tompo aho tsy hiteny na oviana na oviana ny olona izay fa horiako aho hitoetra eo amiko aneny famindramponao tompo ary hovao aminao aho ry Jesosy fa ho ahy dia anao za rehetra izao amen amin'izao zobiliny famindrampoa sy ny zobiliny tanora vorosaina zao dia irahantsika mamaky ihany koa ny vavaka ny taony zobily ho an'izay manana ry rainay an-danitro ny finoana zay mena ho anay ao amin'i Jesosy Kristy zanakao sazokonay dia toa afo-pitiavana manenika ny fonay tamy lalan'ny fanahy masina mba aveleo anatinay ny fanantenana sy ny fahasambarana amin'ny fiainany fanjakanao
ny fahasoavanao ane atognanay mpiasana vitiky ny fitorina ny evanjely zay ampozoro ame aina n'olombelona sy zao rehetra zao iandry mipitokina ny lanitra vaovao sy tany vaovao ka rehefa resy ny herin'ny rasy rehetra dia iseho manakizay ny voninahitrao koa ny fahasoavany taonzobily ane amelinay ny ray ao aminay mpivahiny fanantenany ny fanirana fatity ny zavatra ny lanitra ary ampanjaka ao amin'izao tontolo izao ny afaliana sy fiadana ny lay mpanavitra anay mandrakizay mandrakizay amen. Jesoa Tompo fantatrao fa malemy zahay ary fatra mpisalasala mandositra anao misy aza rehefa tozony sarotra koa aza vao sy herezo tahaka ny masindray Toma ary ampio iaiky fa ianao irery no Tompo sy Andriamanitra zay velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay amen. Trial. Ny rakitra voalohany ataontsika nandresy ny tompontsika jereo amin'ny dera pejy 910 page 116 na koa ao amin'ny boky Fandaran-kira pejy 5. Hira manaraka utuizany korala amia. Trial. 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 Zana hari naya
Trial. Trial. Tupunitani sinilani cha na piana jana ifapiapa Paminare itanana Yesu nifana imazina Nifautani zaya bela na röja bobe Amina kuyana Lebe tukuyana Jana ipampia bana Yesu nifana imazina Bautani zaya bela na röja bobe Bautani zaya bela na röja bobe Bautani zaya sumi na röja bota
Trial. Iran'ny fanatitra ataontsika tantely tapabata jereo amin'ny carnet fandaharakira pejy fahaenina. Trial. Babe manunutra karavana votsirambiny tanana zay kely mba hitanay fa zay ngitately tapabata mifonay manolotro azy babe mameno azy Nabi babe manunutra karavana votsirambiny tanana zay kely mba hitanay fa zay ngitately tapabata mifonay manolotro azy babe mameno azy Trial. Manunutra karavana votsirambiny tanana ny mofo sy ny divay zay kely mba vokatry ny tany mifonay manolotro azy babe mameno azy manunutra karavana votsirambiny tanana ny mofo sy ny divay zay kely mba vokatry ny tany mifonay manolotro azy babe mameno azy Nabi babe manunutra karavana votsirambiny tanana ny mofo sy ny divay zay kely mba vokatry ny tany mifonay manolotro azy babe mameno azy Nabi babe manunutra karavana votsirambiny tanana zay mofo sy ny divay zay kely mba vokatry ny tany mifonay manolotro azy babe mameno azy Angkas ciao babeya Angkas ciao babeya Angkas ciao babeya
nice baby, 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 nice Trial. Ny raha ataontsika mandritra ny vavaka fanolorana andianana ary eo topazomaso re jereo amin'ny karne fandarakira pejy 7. Trial. Trial. City
Aoka rivavaka sika menakavy mba ho sitsika Andriamanitra ray maefa ny zavatra rehetra misorona atolotra sy atolotra reo izao. Mianta aminao zay ry Tompo mba raisy mifanatra atolotra evoakanao fa nahazo aim-baovao izahay satria mankatony anaranao ary vita batemy ka engany azo ny asambarana mandraka izay amin'ny alalan'i Kristy Tomponay. Momba antsika mianakavy aneny Tompo asandrato ary ny fo isao reny kasitrao ny Tompo andriamanitsika mendrika asirany tokoa ary mety sady mahavonjy ny miterana lolandava ry Tompo ray masina fa indrindra amin'izao fotoana herinandro izao anaovana soronan'i Kristy izany akondry ny Paka izao fa amin'ny alalan'ny arenany zanaky fahazavana izotra mankany amin'ny fiainana mandrakizay ary sokafana varavaran'ny lanitra ho any impino satria niarany fahafatesana izy mba hanavitra anay tsy ho faty insony ary nitsanako velona mba velona nay rehetra ka noho izao fanina lehibe amin'ny Paka izao dia miendaka ravona ny tany tontolo ary ny heriany ambony sy ny anjely dia mihira sy mankalaza ny voninahitra tsy mitsatra manao hoe Masige
eny masina tokoa ianao ray arariny raha mideranao ny voary rehetra ary tananao fa mialalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay ny asa fanahy masina sy ny heriny dia manome aina sy manamasina ny zavatra rehetra ianao ary tsy mitsahatra mamory vahoaka ao anao mba hisorona madio atoditra anaranao tsy angazanona atraiza koa amin'ny talao tanandreo aminao zay ray engane reto fanahitrekinay tokony ao anao ireto mba ho sitraka ao ny masina azy amin'ny herin'ny fanahy masina ka ho zary vatana sy rano Jesosy Kristy tomponay fa afitrana velany no kalazanay izao mistery ambony indrindra izao ny alina nanorana azy dia nandray ny mofo izy nisoronao ka nisodrano zarazara sanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ity ianareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Trial. Toy izany koa ny avy ny sakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotry indray ary nanome azy ny mpianany hinanao hoe samia mandray sy misotro amin'ity ianareo fa kalisy misy nirako ity raha iorenany fanekam-pihavanana vaovao sady mandrakizay alatsiko anareo so nimbe sy ny maro ho famelana ny fahotana ataovy izao fa ahatsiarovanay. Trial. Trial. Lalina sy mahagaga ny ataon'Andriamanitra ho antsika. Trial. Latsakao piavana na itrayo Kalazanao tauni vahoaka vutana Santadrauana ilay nitsangananao Kalazanao tauni vahoaka vutana Anarito unana sinifasana Umina sangata ibamunzi na vela na fauta Kalazanao tauni vahoaka vutana Kalazanao tauni vahoaka vutana Anarito unana sinifasana Umina sangata ibamunzi na vela na fauta Kalazanao tauni vahoaka vutana Eny iriray tsaroanay ny zanakao na izy ny zaly mozy anay na izy ny sagnako vela tamin'ny fomba mahagaga na izy ny akatray an-danitra ary mbola ho avy fanondrony izy ka fo velo misaorana anay anao zao sorona velona sady masina izao mba tompazomaso rety fanatry ny egrizinao azy ireo fa izao lay sorona natolotry ny zanakao sitrakao amin'ny tony anao ka engane rehefa nahazo hery tamin'ny vatany sy ny rano zahay ary eniky ny fanahy masina dia mba hiariary fa vatana iray izy fanahy iray ao an'i Kristy. Izy fanahy masina ny andavoraly anay ho tonga fanatitra mandrakizay ho anao mba ho mendrika iray lova amin'ny olom-pinidinao indrindra amin'ny masina Maria Virjiny Renin'Andriamanitra, i masinda Josefa vadiny masina, ny apôstôly sambatra, ny martirinao be voninahitra ary ny olo-masina rehetra noho ny fitalaony dia matoky izay fahita fanambinana lalandava eo anilanao. Ianao ivavaka izahay riray ka tesorona mampiavana anay aminao tiane hitondra fandriam-pahalemana sy famonjena ho an'izao tontolo izao ho sitraka ao any ana mahafonona sy fitiavana ny eklizinao mivahiny ety an-tany miaraka amin'ny ray aman-dreninay Kardinal Désiré Tsaraasa ary ny eveka rehetra miara-mitondra ny eklizy sy mpanao raharaha masina tsy akanavaka mba amin'ny vahoaka manontolo na votanao. Amin'ireo fo ny fianakavianao ka hatreo ny vavaka ataony fa sitraka ao ny joroany eto anoloanao ary ireo zanakao rehetra mielipatra ny eram-vazantany mba hampiraiso aminao ry ray be fianitra sy mpehindra fo. Ireo havanay rehetra nodimandry sy izay rehetra lasany ekotra nahita sitraka taminao
dia mba amin'irao foka raiso any amin'ny fanjakanao ary manantena no hoany koa izahay rehetra indray hoeniko ny voninahitrao mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ilay hanomezanao ny soa rehetra an'izao tontolo izao. Amin'ny alalany sy miaraka amin'ny ary ao aminy ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra nao koa ao amin'ny fanahy masina ny aza amboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Trial. Manafanay amin'ny rasy rehetra ry ray ary mba finomy fitananao ny androegnanay engany eo mba nindrafonao zahay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana ilamina tsy ho azo tebotebo na toinona na toinona etopendrasa ny asambarana ampantanainao sy ny fiavian'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Jesosy Kristy tompo ianao nilaza tany apôstôlina hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo aza ny fahotanay mijerena fa ny finoana mampiray anay ao amin'ny eglizinao ka ho sitraka ao de ny ampetana azy sy ampiray azy araka ny sitraponao fa izy verina sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Ombantsika menakavy manakariva ny fiadanany tompo Mpivahino amin'ny fanantenana sika mianakavy mpivahino amin'ny fakatia andehaseotsika amin'ny alalan'ny fifandraisan-tanana izany firaisintsika amin'ny fakatia ao amin'ny fiadanan'i Kristy izany. Trial. Yes,
Trial. Trial. Sambatary zay voanzo zanakory amin'ny fanasany inty ny zanakorin'Andriamanitra inty ilay manala ny fahotany zao tontolo zao. Trial. Trial. Zao ary sika dia tonga amin'ny fandraisana ny vatan'ny tompo.
Ka ny raha voalohany dia ataony koral amia. Trial. Fampatsahivana kely ho antsika zay andray communion dia ireo zay tsy manana sakana no afaka mandroso. Trial. 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 Manicho, Anji, Yamanicho, Nyamikureja, Timia Fingalina, Tifipalina, Navauriana, Fizanide. Trial. Ambari Masuna, Fizanide, Ambari Masuna, Jamaicho, Haji, Amaricho, Yamikureja, Tingafika. Valina, Zafauriana, Fizanide, Ambani Masuna, Fizanide, Ambani Masuna.
Trial. Trial. Ira manaraka mino izay ry Jesoa ao amin'ny dera pejy 420 na koa ao anatin'ny carnet fandaran-kira pejy 19. Trial. 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 Trial.
Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Zao arisika dia hiaraka hanatanteraka ny rakitra faharoa ka ny raha voalohany atao mandritra izany mpivahiny ny fanantenana hira fanevan'ny diosezi jereo amin'ny carnet fandaharakira pejy 10. Trial. 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 Nisinoni zenamia nahu Filama mafiurina Lalipaka tika uzunguzunga Delumi nifanai nahu Angati nifanatena Haraile samarana Ansita kutubu Nandasanai Yavia nifanata nahu Angati nifanatena Haraile samarana Ansita kutubu Nandasanai Yavia nifanata nahu Nifai nifanatena Nifanatena
fanantenande fanantenanga Trial. Tsy magnerin-danitra mifankatiavatsika manao soa indrindra amin'ireo madinika fa atsika ty mandalo samy mpivahiny zegny afaka be mifankatiavatsika atsika ty mandalo eto Wanao Andriamanitry Wanao Andriamanitry Libera Simulinanza Mandakiza Amen Wanao Andriamanitry Trial. Wanao Andriamanitry Libera Simulinanza Mandakiza Amen Mandakiza Amen, Mandakiza. Amen, Mandakiza. Amen, Mandakiza. Ny raha faharoa ny tsanganko velona ao amin'ny dera pejy 300 page 303 Trial. Trial. Trial.
maro ny fahasoavana izay efa natobak'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy koa andeha ary isika hiara isaotra an'Andriamanitra amin'ilay hira jereo ao amin'ny fandaran-kira pejy 110. Trial. 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 Trial.
Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Ao kisiki vavaka. Trial. Mianta aminao zay ry Andriamanitra Andriananahary io. Trial. Engane sakramenta raisinay amin'izao paka izao. Mba hisy vokany maritra ao amponay ety antany katrany andanitra. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Zao ary isika dia tonga amin'ny fandraisam-pitenenana. Trial. Ny mandray fitenenana voalohany dia ny filohan'ny komity pastoraly ny paroasy Saint Jean Baptiste Analakninina. Ny manaraka azy dia ny filohan'ny mpiandraikitry ny vondrombavaka apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra
diocese. Trial. Ny aorian'izay dia ny père aumônier ny vondrom-bavaky ny apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra ary ny mamarana azy son éminence père vicaire général. Trial. Son excellence azafady. Mandroso ary ny filohan'ny komity pastoraly ny paroasy. Trial. Mon révérend père Jaimir Koutoarmissi, vicaire général. Mon révérend père Andry Aurélien Ratovsona, aumônier ny vondrombavaka apôstôly ny famindrampo eto amin'ny diocèse ny Toamasina. Ianareo pretra rehetra, ianareo religiosy rehetra, Andriamatoa filohan'ny filan-kevitra pastoraly eto atapy-tanànan'ny Toamasina. Ianareo filohan'ny filan-kevitra pastoraly avy any amin'ny paroasy tsirairay avy. Andriamatoa filohan'ny vondrombavaka apôstôly ny famindrampon'Andriamanitra. Ianareo manamboninahitra sivily sy miaramila. Isika kristiana rehetra tsy ankanavaka. Manao azafady ny tenako raha hiteny manoloana anareo ray aman-dreny sy olo manakaja isan-tokony. Miala tsiny ihany koa satria ny tsiny dia tsy zakany teo aloha, ombako tsy mahazaka ihany koa. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika mbola nomeny tombonandro na ahafahantsika niara ny ombom-bavaka sy ny ombon-kafaliana amin'izao jobily lehibe ankalazana ny famindrampon'Andriamanitra izao. Koa amin'ny anaran'ny kristianina manontolo eto amin'ny sanctuaire izay tarihin'ny père curé dia fofeno hafaliana no hiara-habanay anareo tratra n'izany vaninandro lehibe izany. Mbola maro moa ny andray fitenena araka ny voalazany mpandahatra teo fa ho fitiniko amin'ny teny fisaorana sy fankasitrahana ny teniko. Voalohany dia misaotra anao père vicaire général nanaiky nitarika izao sorona masina lehibe izao satria araka ny efa fandaharam-potoananao dia efa nanana programa ianao nefa noho ny fiangavian'ny kristianina rehetra dia nanaiky ianao hitarika izao lamesa izao dia mankasitraka mankatelina anao. Misaotra anareo pretra rehetra ihany koa tonga niarana n'olotra izao sorona masina izao. Misaotra anareo religiosy rehetra, ianareo vondrom-bavaka apôstôly ny famindrampon'Andriamanitra rehetra eto atapy-tanànan'ny Toamasina. Ianareo vahiny tonga maro, isika kristianina rehetra dia ankasitrahana noho ny fahatongavantsika maro be niarana ankalaza izao fety izao. Izao fety izao no totosa dia tao ireo nahafohy fotoana nandao ny adidy sy ny asa mandraharaha. Teo ihany koa ireo nahafohy vola aman-karena. Isaorana sy fankatelemana no atolotra anareo. Isaorana manokana ihany koa ireo rehetra izay
ny asa nanatanteraka natotosa an'izao fety izao. Ny ekipan'ny lojistika izay nanomana ny toerana, nanangana ny labasy sy nitatitra ny fitaovana rehetra. Ny nitatitra ny seza, ny fikambanana skoty sy ny tanora ary ny mpiservy. Isaorana ny mpanao décoration, nandravaka ny hôtely sy ny toerana zay vavahantsika. Isaorana ny mpanao fihetsika liturgie. Misaotra ny mpanaintana liturgie. Isaorana ny accueil sy ny service d'ordre. Mety misy tsy voatanisa isika mianakavy fa dia fisaorana fankatelemana no atolotra atsika noho ny asa zay nataotsika na atotosana an'izao fety izao. Isaorana manokana ihany koa ny ekipan'ny RTCM zay napita mivantana izao lamesa izao isa tokantrano. Isaorana ihany koa ireo teknisiana pakasary napita ny sary sy ny feo tamin'ireo zay tsy afaka nanatrika teto amin'ny angara fa tany ampiangonana. Ny nanatotosan'izany moa dia ny ekipan'ny Jordan Daewoo.com. Izay zany ho antsika zay manomana fety isan-karazany dia tsara ny ahafantarantsika an'izany satria ary fomba sy ary fitaovana izy ireo, ankasitrahana izy ireo tonga ny karakara nandritra n'izao sorona masina izao. Isaorana ihany koa ny ekipan'ny TVM izay naka ny sary. Andriamanitra ny amaly ny soa izay nataotsika rehetra. Amin'izao fety izao ihany koa dia manararaotra mahazo micro kely, dia manararaotra manao pub kely. Ho avy tsy ho ela ny fetim-piangonanay dia fetin'ny Masinday Joanny Baptiste mpiaro ny sanctuaire amin'ny 28-29 juin ho avy izao. Mahita moto izay voaravaka tsara sady nahazo plasy ambony dia ambony ao isika, anisan'ny ezaka lehibe ataona eto amin'ny paroasy ny fitadiavam-bola hoentina manatsara hatrany ireto foto-drafitrasa izay ezaka ataonay kristianina eto amin'ny paroasy. Raha mitodika miasinanina isika zao dia efa mahita fa efa vita rary vato ilay fasika be teo iny, nefa ny ezaka eto amin'ny paroasy dia mbola mitohy. Koa manaintana antsika rehetra mba hanohana anay eto amin'ny paroasy amin'ny alalan'ny fividianana bie tombola 2,000 ariary, mety azahoantsika moto, congélateur, téléphone portable sy loka maro isan-karazany. Tsy atao lava angamba zay fa dia manaintana antsika rehetra. Eto ampamaranana ny fandraisako fitenenana dia firarian-tsoa no atolotra antsika mianakavy. Engany izao fankalazana izao hampitombo finoana sy fahamasinana antsika hatrany. Koa dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Bonne fête antsika jiaby. Misaotra tompoko. Mon révérend père, vicaire général du diocèse de Thomas, mon révérend père Yandri
homoniny vondrombavaka ny famondrampon'Andriamanitra anatin'ny diocèse. Ianareo pretra rehetra zay tonga magnatevina zao lanonany vondrombavaka ny apôstôly ny famondrampon'Andriamanitra zao. Ianareo religieuses lahy sy vavy zay tonga magnatevin-darana ary magnatrika ny fety zay ataontsika androany. Ianareo manam-pahefana sy manam-boninahitra rehetra. Ianareo vondrombavaka mpiandraikitra anatin'ny diocèse. Ianareo mpankafy, ianareo mpiaradia, ianareo agnatiny diocèse sy ivelany tamin'ny tanàna Toamasina. Antsika jiaby, tompoko vavy sy tompoko lahy. Efa tsy hagnano azafady fangatahn-daliny tentsony ny tegna koa satria efa vita tamin'ny signe de croix teo. Ary tsy hagnano fialantsiny satria efa vita tamin'ny hira fifonana. Fa ny teny ataoko dia misaotra an'Andriamanitra satria lahaly antsika naregny oragnandro ary nahita oragnandro. Nefa noho ny fitiavany reto olo-masina zay piaro antsika reto dia najanony ny oragnandro niany. Dia nameny fotoana tsara ka nahafahantsika mianakavy ny fankahita, tsy nampiasa parasoly, tsy nijaly tamin'ny oragnandro fa agnatiny atsiatsiaka. Misaotra betsaka antsika jiaby satria ny vondrombavaka ny apôstôly ny famondrampon'Andriamanitra no nitondra titra fa ny famondrampoa dia antsika jiaby kristiana tsy avahana no tompony. Dia arabaina antsika jiaby tratra ny fety ny alahady ny famondrampon'Andriamanitra. Misaotra ny radio katolika Masova zay mampita mivantana ity fandarana ity. Ary mampita ihany koa amin'ireny fianakaviantsika jiaby zay agny an-tokantrano zay tsy tonga nagnatrika noho ny antony maro samihafa. Misaotra ny TVM dia misaotra n'le tsy haiko agnaran'le takeny fa misaotra n'igny. Dia amin'ny magnaraka tongava ary amin'ny magnaraka mety fantany tsara be amin'izay le agnarany fa ny any somary tampotampoka dia aza menatsiny raha tsy voatonona le agnarany. Misaotra ny père aumônier ihany koa satria izy no mpiahiny vondrombavaka ny apôstôly agnatin'ny diocèse. Izay reto taritiny ny zavatra rehetra atao dia miankina aminazy ary nagnano zavatra tokony natao izy nagnampy nahandro nahalina. Lahaly zao raha tsy diso efa hagny efa tsisy akoho mandeha izy vao niala teto. Ny antony fitiavany an'ity sanctuaire ty. Dia amentsika tiaky manokana père aumônier. Isaorana ihany koa révérend père vicaire général satria raha vao nandeha taminazy tagny zay ny teny hoe son éminence tsy akeo fa ianao ny angaviana dia tsy nisalasala izy dia tonga ary zao miaraka amintsika zao dia amentsika bravo koa izy. Alohan'ny amaraniko anazy dia ataontsika bravo mafy be ho antsika jiaby. Amin'ny fety salamy zao dia misy zavatra tokony ho atao. Tsy fisaorana am-bava fa misy zavatra kely voatsirambiny tagnana hoentina isaorana ny ray aman-drenitsika révérend père vicaire général sy révérend père aumônier ny vondrombavaka ny apôstôly famondrampon'Andriamanitra. Aza ny akelezany jerena fa ny fony anatin'ny famondrampo no mameno ny tsy ampy. Misaotra ny mpagnentana tamin'ny liturgie fa olo koa tsy faly tamin'ny liturgie niany
efa olo efitsetso ya ary miezaka zany zay satria andro miavaka be ho an'ny famindrampon'Andriamanitra ty taona 2025 ty araka ny fanazavana nataoko tambolohany teo a misy fety maromaro ho anay ho antsika famindrampon'Andriamanitra satria matontsika jiaby tonga aketo a dia olo agnatin'ny vondrombavaka ny apôstôly ny famindrampon'Andriamanitra misaotra antsika jiaby mankasitraka mankateliny engane zao fotoana nafontsika zao dia fotoana tsy adinontsika amin'ny fiainantsika dia Jesosy be fitiavana sy be famindrampony amaly fitia ary agnampy antsika hiaro antsika agnampy antsika amin'ny zavatra tsara jiaby ataontsika amin'ny fiainana misaotra mankasitraka mankateliny teny fisaorana no entinao atsika mianakavy a misaotra anao révérend père vicaire général misaotra anareo pretra amin'ny rahalahy avy fa singaniko manokana ianareo a vondrombavaka apôstôly ny famindrampon'Andriamanitra eto anivon'ny diocèse izay dia mpitaridalana mpibaiko mpiteniteny fotsiny tsy misy raha natao tsy dia misy tena hoe famendriana koa fa anareo ny tena manana ny ezaka tsara tsy afaka manao ninninona zahay a raha tsy mandray atanana anareo ka zay tena mahavelo mpisaorana indrindra anareo a vondrombavaka apôstôly ny famindrampon'Andriamanitra eto anivon'ny diocèse ny asanareo a ny fiarahanareo mientana no natotosa izao fety lehibe a nankalazantsika izao ka izao a entaniko manokana ianareo zay mbola tsy ao anatiny vondrombavaka ny famindrampon'Andriamanitra midira zalahy ao anatin'ny fikambanana io e fa fanirian'i Jesosy no hoe hitarany fitoriana zany famindrampon'Andriamanitra izany a manerana an'izao tontolo zao hatrany ambany ravikazo any hatrany amin'ny toerana tsy hita maso any ka mila apôstôly maro Jesosy a hiaraka amin'ny Masimba Faustine nampitany zany hoe alehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika izany a ka zay no anentanana antsika maro ny olona efa nahazo fahasoavana tao anatin'izany a na nandalo teto amin'ity sanctuaire amin'ny famindrampon'Andriamanitra ity fotsiny azy tsy voatanisa ka aza matahotra mirosoa manay manekea hotarian'i Jesosy hitory an'izay famindrampony zay a isika mianakavy ambody volany zany no ny fenoarina ka dia izao ny asa mafy a ny kristianina teto amin'ny paroasy ny Jean Baptiste amin'ny fanomanana ny zavatra rehetra hatramin'ny ankizy kely a ka hatramin'ny olon-dehibe za miteny aminareo a fa hatramin'ny ankizy 4 taona 9 taona dia samy nandray anjara tamin'ny fikarakarana amin'ny foto-drafitr'asa sy ny ezaka rehetra natao teto a na amin'ny fanarenana amin'ny fasika na inona ka dia tsy ho adiniko ny saotra anareo mankasitraka eram-po eran-tsaina va hatramin'ny kelika hatramin'ny atitra efa lehibe efa mantsoko a na andray anjara eny fa na dia ireo manan-kilema aza dia présent daholo a tamin'izany asa rehetra izany io tena mamondrona araka ny tenin'ny Papa François hoe misy toerana ho an'ny olona rehetra ao anatin'ny eklezy ka misaotra antsika eram-po eran-tsaina amin'ny zavatra rehetra Jesosy be famindrampo anenika amin'ny fiainantsika mianakavy a na ny tonga eto a na ny tsy tonga eto a ho an'ireo mpiara-mivavaka rehetra izay manaraka amin'ny Facebook indrindra hatrany ampitan-dranomasinany a ny any atreto ka misaotra manokana ihany koa an'ireo mpanao soa makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy tompoko lahy sy tompoko vavy a fampatsevina fotsiny ataoko aty am-piandohana makasika ny sehatra rehetra agnitehana tonzobily isika amin'ny décembre 2025 ny voalohany
dia le fiona nasional ny Tasia azadigno fa any amin'ny paroisse nareo solitra agnarana saminao fandaminana dia amin'ny 10 zao di mai nareo manefa lista aminay amin'ny diocèse agny zao nisanay amin'ny paroisse zao nisanay amin'ny paroisse na mandeha manokana amina moyen manokana na mandeha amin'ny moyen ny paroisse amin'ny tômôbila iomanan'ny paroisse dia alefa aminay reo aminay aty ny lista dia alefanay any amin'ny diocèse Miarinarivo mba ahafanjareo manomana ny toerana any Tasia amin'ny pèlerinage national amin'ny cadre ny Tozobily 2025 ty zany zay ny voalohany. Ny faharoa manamafy ihany koa ny filazana efa natao tary am-piandohany Sorona Masina miparitaka amin'ny diocèse agny fa 23 mai zao sika dia hitokana isodrano centre de développement atao amin'ny le bon Saint-Martin ato Atsimokely ato zany dia kristianina ziaby entanina tongotra mantanana tsy tagnampolo fa tagnana mitondra fitaovana anao asa fanadiovana nanomboka tamin'ny sabotsy teo efa nisy ka hatramin'ny lahady ho avy zao afaka mitondra râteau angady gony fa mahafa sika andiony manodidina satria misy bahera marobe ho avy eo ambassadeur visivisy taritiny Nancy évêque maromaro bahera maromaro iaraka eo hatramin'ny solontenan'ny banque mondiale sy ny CRS hatramin'ny USAID avy any Amerika ho avy eo misy eo amin'ny 18 organisme 18 ka 20 organisme ho avy eo anampy asika itsodrano sy tokana ny toerana développement ato Betainomby io zany ka alohan'izay zany dia manana herinandro sika amin'ny fanadiovana efa misy quartier zarena quartier zao dia misy anarana paroisse dia tonga ava maro sika amin'ny fanadiovana. Ny vaovao farany dia amin'ny lahady fahefatry ny paka io recteur io lahady fahefatry ny paka bon pasteur dia efa hainareo raha tokony atao mikasika amin'izay fa dia miomana lahady herindroany fahatelo lahady maraka fahefatry ny paka bon pasteur zany dia zay no tsara fantasika nampina ny fiason'Andriamanitra sy ny fandarahana rehetra amin'ny séminaire zany tonga ava maro amin'ny bon pasteur ao. Ary ny farany dia misotrasika ziaby tamin'ny fiarahana miombona tamin'ny fiangonana eran-tany tamin'ny lamesa tamin'ny talata lasa teo igny tamin'ny dimy sasany tany amin'ny cathédrale na dia tamin'ny tabo koa zany fiasona dia tonga maro sika misotra nareo ihany koa nanao ny ezoka nanao ny roser isaky tamin'ny eninariva tamin'ny zoma teo ny sisa tavela zany ataosika isam-pianakaviana isatokantrano manao rosery fa hiditra konkolava tsy ela ny cardinal 5:30 be dia be ny fanontana mandeha ny évêque asika moa sady mety ho lasa candidat sa mpandasa bato 135 candidat miditra ao fa mivoaka ao papa anankiray mivoaka avy ao zany hoe azo fidina papa daholo reo 135 reo fa ny détiera zany 50% mahera no lany papa isanandro zany manomboka amin'ny konkolavy dia misy 4 vote fividanana roa maraina fividanana roa amin'ny folakandro da raha milasa mahazo 50% mahery zany dia mbola mivoaka setroka fosy zany hoe le vato io zany dorana asina produit mamoaka setroka fosy laza io milasa lany ny papa ka farany ela efa nisy zao efa ray volana mahery efa nisy tamin'ny taonzato taloha tany ray volana mahery mifidy papa fa ny olona memaro tonga ho Vatican place Saint-Pierre mivavaka fa raha nanomboka no diskelikely ny olona dia farany hoe andosika sy misy anavakevitra fa mizaly olona ny tompotany ao mivavaka ao ansika dia lany io zay papa aorinany ray volana après fa sika miteny zao everina fa herinandro dia hita papa dia isatokantrano miza manao rosery ho an'ny église universelle catholique maneran-tany mba hita papa anoy ny nataon'ny papa François sy ny papa ny fandimby sy ny katolika ihany no anpisin'ny papa fa zao tontolo zao mihisy salaminay prêtre on est prêtre de tout le monde mampiran'izao rehetra zay fa sy hoe mampiranareo katolika fotsiny amin'ny fahasoavana zaraina amin'ny famindrapon'Andriamanitra lazaisika eo zany ny papa ny évêque ny prêtre dia natao ho an'izao tontolo zao fa sy natao anareo katolika ihany ka mivavasika mba ahita papa anoya nyezika natao tamin'ny Masinay Pierre hatramin'ny farany zao tontolo zao sy ny farany tantarany zao tontolo zao zay zany nyezika isantokantrano dia mieza manao rosery manomboka zao mandrapazahoana papa tsy mody aty cardinal raha tsy mitondra papa vaovao tsy mody izy ka ny événement ziaby atoato mandrapiverin'ny papa zany dia mitohy fa mifandamina miaraka aminay amin'ny diocèse ao nareo hoe ino ny événement atoato efa nipetraka ny calendrier dia alamina asika eo izy mba ahafahana matanteraka ny événement ziaby mandrapiverin'ny cardinal mitondra agnarana papa mandra-pahazahoana papa zany dia miova ny vavaka fisaorana amin'ny vavaka ho an'ny église dia raha miteny ny prêtre hoe ho an'ny église maneran-tany miaraka amin'ny ray aman-dreninay to dia ny évêque na anary sy évêque tongonina fa sy manonona papa aloha mandra-pahazahoana papa
ohatrany te hoe cardinal Jesus sasana eveka rehetra mianatona an'eglizy ary mpanao raramasintsika navaka sy manonona papa tonga ny papa vaovao zay vao mivena manonona papa indray zany sika ka mbola veriko ihany a isa tokantrano zao a mivavaka manao rosery mba azahoany papa vaovao tsisy communication ao amin'ny conclave ao a tsisy communication fa de agnaterana sakafo ao zareo reo a de mandasa bato a de lasa ndray miadevitra mandra-pazahoana ny detiera araka ny volazako teo igny dia mifampivavaka sika ziaby a fa hitako amin'ny tarenareo reo fa fiera nareo fa katolika an sy zay fiera fa katolika lalana mahisy ny fiangonana nataon'Andriamanitra miaraka amin'ny Kristy amin'izay nafanahy maro ka nisy qualité be indrindra ary tsara indrindra anatin'ny fitiavan'Andriamanitra dia ny famindrampo io zany regnareo toroteny natao teo fantarony tokony atao manomboka zao mba andeha famindrampo sika ziaby a tsirairay ety an-tany ka hatrany amin'ny fiainana mandrakizay Jesoa rery ihany mitazona ny lakile ny afo be sy ny fahafatesana fa sika sy mahazo mitana zay ka aza mitana otrika mazava dia ny farany a alohan'ny sodrano dia fanazavana foy makasika ny événement mondial ny tozobily taona ny fanavotana taona ny famonjena ampasahevina ansika hatrany amin'ny testamenta taloha izy io a hatramin'ny voana tany amin'ny tany Ezipta ka teo tenimbohitra o revo Andriamanitra ny teny tamin'ny Moïse misy na dikte misy hoe saba et jubilé Levitika 20 lazainy tao zany ataovy zao isaky 10 taona dikte misy ataon'Andriamanitra tamin'ny Moïse mitsahatra tsy miasa ny olona ny tany zao rehetra zao mitsahatra fa mankalaza ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony namananareo tamin'ny tany Ezipta rehefa tonga Jesoa Kristy mbola mitoy ihany fankalazana tozobily ka tany amin'ny taona 300 nanomboka nanao tozobily ndray ny Eglizy katolika aneran-tany a dia zika misika amin'ny teny zao isaky ny 25 ans manao tozobily ny calendrier liturgique dia mampatsiahy ansika isika zoma alady famindram-pon'Andriamanitra alady faharoa famindram-pon'Andriamanitra fa ankalazaina miaraka eran-tany a miaraka n'olombelona rehetra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony isaky ny 25 ans aza dimy zany zay dia mitobaka ny indrafon'Andriamanitra sy tsy misy fetra amin'ny alalan'ny indulgence manontolo dia isaky ny diocèse eran-tany a ankoatra ny ataon'ny paparay masina mivantana dia manana maridrefy mba azahoana ny indulgence ankoatra ny ataon'ny paparay masina mivantana redolo maridrefy so dia varina asika fa hoe le manao paherinazy amin'ny sanctuaire fotsiny dia efa ampy fa aloha naorinany toerana voatokana anaovana paherinazy dia rehetra mifepetra ho tanterainareo azahoana indulgence amin'ny titona masina ity ary mandavan-taona jusqu'à décembre 2025 ny avantage ny tozobily ny voalohany a dia mikonfesy zay ny voalohany dia zaho a tsy atao ohatrany mahazatra anareo mikonfesy io a mahazatra anareo mikonfesy mako a hitanay izy io arakanay izy io le mahazatra mandrapatonga olo telo alohanao dia mbola mikorana aloha mikorana aloha efa olo aroa zay vao concentré zay fa mirekile anao dia maka noteo misy mba tsy soadino ny fahotana noteo ary ny anao resahana zao nanao an'izao mpera zao nanao an'izao mpera zao nanao an'izao fa ny problema mahazatra n'olona visivisy amin'ny katolika zany dia zao alohan'ny tenana zay dia olo hafa lokoraniny mambe vato koa dia vignitra zao anjarany vady mikofesy amin'ny mamonaka fa tsy anjaranao mamosa anazy mampera nareo zay mitenina nareo tsy mety mifosa olona zany mikofesy fa magnampilika fahotana maditra be ny zanako dia vignitra zao avy lao zanakanao ikofesy miditra anazy d'accord fa ny anao mompera zao nanao an'izao mazava ve tsy mahazo miteniza fa tsy fahotanao amin'ny kofesy zay na zay mirekile kely sika dia mandinika dia faharoa mandray communio tsara ampahafantarana sy ampahamendrehana ampahafantarana dia hoe Jesoa io raisiko io fa sy mofo gendraka na hoe poivron toko zao dia misy olona mandray communio io nefa tsy ara-dalàna dia moaka foana tsy izy zany fa ampinaonao izy fatao hoe Jesoa marina io ampahamendrehana satria ny kofesy anao adigny ampahafantarana sy ny ampinaona ampahafantarana sy ampahamendrehana ny fahatelo manao asa soa asa fanasoavana ny namana be dia be ny asa soa voatery vola fagnanarana fitondrasana ambavaka fiaretana toetra ny hafa efa asa soa ohatra vadinao olona sarotin-draotra dia miatra an'io satria vadinao miatra ny toetra ny hafa asa soa anay zany miatra ny toetra ny hafa
asa fanasoavana daholo zany a iaritany toetrany hafa zany maro asa fanasoavana asa fiantrana dia fa efatra manao ny vaviky ny paparay masiny ankoatra n'le amin'ny calendrier efa fixen'ny papa isam-bolana zany misy vakoka fixe ataon'ny papa isam-bolana any fanorany andro maraina agny nareo mahita anazy vakoka maray fanorany andro dia misy hoe mba isam-bolana zany misy an'izay ataon'ny paparay masiny jusqu'à amin'ny 12e mois misy vakoka ao amin'ny firenenan'ny tany amin'ny zavatra mitranga ataon'ny paparay masiny dia miampy a raina an-danitra anankiray voninahitra anankiray zamina anankiray raha bary telo ary fadimy farana pèlerinage isika tamatao zao a isaky ny centre district ao anan'ny district dia Andovranto sanctuaire tia Tanandava ary cathédrale zay ny isika tamatava isaky ny centre ny district zany ivony district dia sanctuaire Tanandava cathédrale ary Andovranto miampy ny national ataosika ny tasy reo zany lieu de pèlerinage dia aloha na orinan'ny pèlerinage anao feno ny fepetra dia azonareo ny indulgence manontolo ary ny fepetra farany dia ny indulgence zavatra iriny personnel fa tsy zavatra amperina olona tsy amperina hoe iny koa vadiko anao andeka agny dia mba angalao indulgence koa ho ana tsy amperina ianao misy ny maniry mangetaeta ho anao personnel le izy ary ho an'ny olona amin'ny afandiovana zay no mahazo indulgence isaky taona masina ohatran'izao a indrindra fa loka zao vanotona ny famindrapon'andriamanitra ohatran'izao ka na te azo indulgence fa dia lefa tsy misy izy manao pèlerinage fa tsy misy izy confesse lefa tsy misy manao ohatran'izao irina le izy fa tsy atao croix be za koa mba andeka agny mba azo indulgence croix be nefa tsy feno fepetra mazava le fepetra anakidimy a mandavantaona le izy tena a plus zero occasion sisika afaka mahazo indulgence foana ohatra zao sika zao mi sanctuaire dia fenonareo fepetra dia mahazo anao dia amin'ny magnaraka anareo misy hoe par famille na par fikamanana masina na par paroisse mandeha amin'ny toerana voton'ireo dia mameno fepetra azo indulgence afapo ianao fa hoe nahazo fahasoavana manontolo feno complet dia asivo liste dafa koa ny olo fianakavianao no demandre hoe ity pèlerinage ataoko ty a dia ngatako fahasoavana ny avako ny demandre sisy pasaro amin'ny afandiovana ranona sy ranony jusqu'à décembre zany tena raroto fa fahasoavam-be mitosaka ho ansika olombelona ny fisiny fiangonana mampita an'izany a indulgence zany ary fantanina miperika ho an'ny kristiana dia hoe ho an'olona marary mon père dia karakory dia ho an'olona marary zany marigny mivantana ohatran'izao dia efa mahazo marigny mivantana dia miampy confesse fandraisako amin'io a sy ny sisa marigny mivantana na direct any Roma na mivantana ohatran'izao alomanjery izy a dia efa mahazo fa maniry azo ny indra fon'andriamanitra tsy misy fetra amin'ny alalan'ny indulgence fomba vocabulaire ihany le hoe indulgence fa ambadika anazy io famindrampon'andriamanitra tsy misy fetra ambadika ny indulgence io karaha roty aza malain-komana aza malaigna fahasoavana ry kristianina havana ara roty mandrapatonga décembre amin'ny 2050 ndraika vao misy tonzobily efa antiday aby zay mon père reto na iary na imaris efa antiday be mitandratangala amin'ny 2050 zany parce que olo mavety efa olo mavety be fa zamandika sanora zao zany a olo mavety am'izay fotoan'izay ara roty ity tonzobily ty azahoana indulgence jusqu'à décembre malalaka ny sehatra dia misaotra besaka nareo famindrampon'andriamanitra tamin'ny ezaka izarana fahasoavana anampin'ny olona igiaka ny famindrampon'andriamanitra tsy misy fetra io ny rakoranote io ampera efa tanteraka le izy hoe maniry fa hoe ny olo ziaby tokony famindrampon'andriamanitra fa tanteraka izy satria nahoana anareo reo zany mpandrindra d'accord mpandrindra fa ny bénéficiaire de tous les baptisés bénéficiaires ohatra ny vomeranasa ziaby ohatra mpandrindra ny vomerana liturgie caritas mpandrindra fa tous les baptisés caritas ka efa tanteraka zany fanirina teo fa mila sika fotsiny tsy matory mba mitontitra misy fahasoavana gratuit fa nao manjifa fotsiny amin'ny tareky ka asika mpanjifa ziaby no bénéficiaire an'izany indra fon'andriamanitra zay karaha roty vao vita batemy ianao dia efa bénéficiaire ny fitiavan'andriamanitra sy indra fony ka lazay an'izao tonzobily zao fa nareo le agnatin'ny membre ny famindrampon'andriamanitra zany mpandrindra magnatoro hoe zao ny tokony atao zao ny tokony atao tongava ary tongava atsy andao ary andao aty fa ny sisa tous les baptisés dia misitraka ny indra fon'andriamanitra ka araroty ny taona masina ty egnany fahazavan'andriamanitra hitay ansika zao zany sika dia misangana ndray an'izany indulgence zany miaraka amin'ny sodrano amarana an'izao sorona masina zao Trial. Trial.
alohan'ny tsodrano sy nyfameizan'ily zany de misy vavaka iarahantsika manao io zao a fameno miaraka ny fanazavana teo igny zany ataontsika miadana miaraka raina iany an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao ho tanteraka ny ny sitraponao eto an-tany tahaka ny an-danitra meonay an'io mianonay isanandro avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay zay nao ratsy taminay aza velana ho azo ny fotoa mandrasy zahay manafahanay amin'ny ratsy amen arahaba ry Maria fenao soavana ny tompo ao aminao no soaviny ny vehivavy rehetra ianao ary ny soaviny Jesosy nateraky ny kibonao masina Maria renin'Andriamanitra mivavao anay mpanota ankehitriny ary amin'ny andro fatesanay amen arahaba ry Maria fenao soavana ny tompo ao aminao ny soaviny noho ny vehivavy rehetra ianao ary ny soaviny Jesosy nateraky ny kibonao masina Maria renin'Andriamanitra mivavao anay mpanota ankehitriny ary amin'ny andro fatesanay amen arahaba ry Maria fenao soavana ny tompo ao aminao no soaviny ny vehivavy rehetra ianao ary ny soaviny Jesosy nateraky ny kibonao masina Maria renin'Andriamanitra mivavao anay mpanota ankehitriny ary amin'ny andro fatesanay ny voninahitra ny ho an'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina fo masiny Jesosy fo madiony Maria masonday Josefa masombavy Faustine masonday Jean Paul II apôstôly Pierre Aspôly nareo olo masina rehetra ny an-danitra anjely mpiambina anay dia mionoka nareo dia zay pretra jiaby miaraka manisy tanana aminareo araka ny fahefana iantsoroanay avy amin'ny fiangonana ka nanamasinanay ho pretra tamin'ny lalany eveka mpanamasina ao miaraka amin'ny eveka rehetra maneran-tany sy ny taona rehetra amin'izao vaninandro manodidina ny fankalazana manetriketrika ny taona masina izao sy ny famindrampon'Andriamanitra izao ary noho ny fandaharan'izy tompo nanavitra antsika olombelona dia enga ny Andriamanitra ray be fitiavana anafoana izay sazy mpahotana rehetra ho antsika efa niomana tsara andray izany ka izotra tsy hisy petina hatrany amin'ny fiainana mandrakizay amen omba antsika mianakavy aneny tompo itsodrano anareo any Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina itantanany diantsika ny Kristy aleluya aleluya isaorana ihany aleluya 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 misotra amin'ny fanomezana dia misotra ny aran'ny vavoka salita ny Andriamanitra isika jiaby ny raha mifanirana indro irahiko ianao jereo ao amin'ny carnedera vala amin'ny fitopolo sy efajato na koa amin'ny carnet fandaharan-kira pejy 220 Trial.
Trial. Trial. Fatulang pichimikyuru, fatulang pikyuyana, anjimafi mampitsuru, fatulang. Ireo rehetra izay nahazo fanasana dia asaina ianareo akaty amin'ny foyer. Anjimafi mampitsuru, fatulang.